amin'ny fifaliana lehibe indray lasana bavamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana anio izao a. Dia miarahaba antsika tsirairay avy izay tratranjo eto indray amin'ity androany ity. Anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao mifandarana andramoka izao a. Dia ny Aki radio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy a izay miaraka aminay foana manao tontosana izao fandarana izao a. Dia manana fiadana tompo amintsika tsirairay avy. Faly be mihitsy ny mahita anareo a. Ary dia matoky sy mino fa hifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Raha androany no vao tonga eto a, dia miarabanao manokana izay ary teny aminao hoe tsika senasena nahatongavanao teto a, fa Andriamanitra no nandahatra an'izany a. Ary araoty fa fotoana hifanenanao amin'ny tenin'Andriamanitra izao a, raha lasana bavamalala. Ary tenin'Andriamanitra no hanaovany fiainanao. Tenin'Andriamanitra no vahaolana eo amin'ny fiainanao io a. Tenin'Andriamanitra no fanasitranana ho anao ka dia tahiny tompo a. Tonga soa aza misalasala miaraka aminay anatin'ny commentaire, anatin'ny resadresaka isan-karazany fandraisana anjara fa itsika rehetra tompon'ity fandarana ity ary tsisy tombo sy ala eto a. Rehetra tonga eto dia raisina tanandroa mpifaliana daholo a. Ho any an-danitra isika maherezy ianao a. Hifampahery koa tsika ary ty fandarana ity farapalan'ny izay henonao amin'ity androany ity a, alohan'ny andehananao atory raha mitovy ny lerantsika. Dia aratory amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ary foy araka amin'ny tenin'Andriamanitra koa rapitso a. Amin'ny hery sy tanjaka ara-panasy ara-batana no entinao hamakivaky ny tontolo andronao rapitso. Raha lasana bavamalala amara-palananao an'ity taona ity ka dia tahiny tompo a. Isika tsirairay avy a mahereza dia misaotra aminao sahady a nifidy an'ity fandarana kely ity a mba hiaraka aminazy hiaraka aminay eto a amin'ity alina ity. Dia tahiny Jesosy ary tsika rehetra izay fampaketo ihany koa. Tonga soa manokana ranabavy aina niditra voalohany teto androany. Fiadanan'ny tompony eo aminao a. Dia ny fahasoavany a anodidina anao a. Dia izay rehetra ataonao dia ataony ambinina avokoa. Ranabavy aina tahiny Jesosy ianao a fahavokarana amin'ny lafiny rehetra. Tahiny tompo koa ranabavy Sandola, Roly Anisa, Iama, Bertsava, Zanary ambony Valera, dia Itody Raonsoa, dia tonga soa ihany koa Iama, Herbetina, dia Eliana, Iena, dia Rikaraka, Mama Valtina, dia Fity, Ajaska Patici, Marijo, Olikaranoroso, Tsiry Amboaramiel, Erikaraka, Misfita, Angonirina, tonga soa daholo a. Soameva, Eme Manambotso, tonga soa Mamisy Zinateoda, dia tonga soa ihany koa Herbetina, Alleluia. Dia tsy LDDH Eteve, Shalom Shalom, Kodenela, Manico, bonsoir, Sous officiali, bonsoir ihany koa, Fleur, tahiny Jesosy, Kotre Camaradin'i Jesosy, Razana Monika, Tojo Mikael, merci a, merci Nico, Sous officiali, Razana Monika, Zanahary ambony Valera, efa niteneko teo daholo a. Iaingony Irina, fahombiazana fitahina. Tonga soa daholo tsika tsirairay avy dia faly mahita anareo a. Dia maharetatra amin'ny farany a isika tsirairay avy. Androany moa dia fitondranam-bavaka. Ary zao sady dia efa manonona hoe efa misokatra ny fandefasana ny fangataham-bavaka ato amin'ny messenger ny Aki radio, ato amin'ny messengerako no andefasinareo ny fangataham-bavaka fa tsy any amin'ny mampionina ary tsy any amin'ny Fity, tsy any amin'ny Aki radio ihany koa raha tianareo voavaky androany zany. Andimby anay eto mampionina rehefa avy eo a, rehefa tapitra ny fandarantsika tapany voalohany, tapany faharoa dia fitondranam-bavaka anareo rehetrarehetra ka efa misokatra ny fandefasana ny vavaka dia alefaso ary. Alefaso amin'ny finoana. Fa zay mino fa raha mbola vavaka tononontsika koa eto a dia ho valian'Andriamanitra zany. Alleluia. Alefaso amin'ny finoana, zay vavaka amin'ny finoana dia ho hitanao fa ny finoana no avonjy antsika, finoana no ahatonga ny fandarantsika, ny vavakantsika hivaly. Alleluia. Tahiny tompo ihany koa azafady ranabavy sambatra narindra, androany vitako teto dia tonga soa sambatra narindra dia faly mandray anao zay dia raha hitanao mampahiry anao neto androany dia tonga hava foana. Iladanina na Razana Monika ihany moa io
ao ihany koa Geneviève-Randriamananjara tonga soa isika rehetrarehetra dia vavakaritsika ametraka ny fotoana eo am-piaratan'Andriamanitra zadiny fa raha afaka pisitsika hiaraka eto hatramin'ny sasakalina efa ampiarabatratry ny taona eto tsika afinaritra ny fiarahantsika eto zay moa neky nananetretritra ny nandeha lavitra be saingy tsy nandeha indray dia eto amin'ny etotsika hiaraka ifampahay eto amin'ity faran'ny taona ity izay miainga avy eto tokantrano takan'ny ohatr' izao ihany anaty fiderana ifampiarabatratry ny taona eto tsika halleloia dia ifampitsodrano ety ihany koa tsika androany ity amin'ny sabata ho avy izao dia afinaritra ny fotoam-bavakantsika ary any amin'ny faraparan'ny fotoam-bavaka dia hitsodrano andray hitsodrano avy amin'Andriamanitra isika ka dia tonga avasoa olga ony raha soa zany koa zao androany vitako teto dia tonga soa dia mahereza faly zay mahita anareo tirira alibenja tahiny Jesosy hiaraka amin'ny anabavy amitsika vavaka fanomboana androany dia fity moa takany mahazatra no hanao ny famotinana amin'ny teny frantsay ary dia ao ihany koa i ranabavitsika felana rakoto no hitondra tenin'Andriamanitra androany dia mampionona no hitondram-bavaka ndao ary anomboka aritsika dia mahereza daholo tay tompo ranabavy ama anao ny fitenenana. Alleluia, taintompo pastera dia taintompotsika rehetra tonga eto amin'izao fandarana vavaka fiambena izao dia ary vavakantsika anokavatsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay be amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao velom-pisaorana anao indray ny fonay satria tonga amin'izao fotoana izao indray velom-pisaorana anao Jesosy satria narovina ny tontolo andronay nomena ho hery tanjaka fahasalamana tombon'andro rivotra iainana ka mbola indro tonga amin'izao fandarana izao indray ankehitriny iray masina tsara indrindra mbola fonana ianatrehanao izay rehetra nataony tsy araka ny sitraponao mamindrafo aminay tsirairay avy iray masinao ary diovy ny fonay hitsehana ny teninao masina amin'izao fotoana izao diovy ny fonay hiatrika anao satria tsapanay sinoanay fahetanao satria araka ny teninao raha misy angona andronany telo amin'ny anaranao dia ampovoany ianao dia matoky sy mijery masinao manatrika izao fotoana izao anao mangila tsofina ianao zay fanandratanay anao rehetra eto dia ankehitriny iray masina atolotray fonay saina fanahinay anjakanao amin'izao fotoana izao atolotray tena ho feno anao tokoa ka tena hoe toy sabatra roa lela hipakany anatin'ny fon'ny mpiaino tsirairay avy izay rehetra sandratra eto na fiderana na fiankohofana na ny teninao masina indrindra ny rambavaka izay hoentiny mpanompoina ho eto androany satria dia vavaka spesialy androany dia makasitraka anao indrindra ray masina amin'izany fanatrehanao izany dia tendreo ary ireo ny lelan'ireo mpanomponao izay hitondra fotoana eto androany ao ny mitondra ny teninao ao ny melabelatra ao ny vavaka firenena dia ray masina tendreo ny lelan'izy ireny mba tena hoe ho masina tokoa io anatrehanao izany teny mivoaka amin'izy ireny tsirairay avy izany dia manatreha feno ray masinao dia ireo mpanomponao ireo izay mbola mangeta eto izao fotoana izao nefa mbola ny andalana modina eny am-piasana afangian'ny dirin'izy ireny amboariny programan'izy ireny tsirairay avy tena tsisy ho diso anjarany amin'izany fanatrehanao izany dia ireo efa miaino sy ireo efa tena hoe maka plasy hiatrika anao tokoa dia tena hoe aoka tsisy anelongelona Jesosy malalo ny foniny tsirairay avy fa tena hoe ho ianao rerehany sandratra ao anatin'ny foniny tsirairay avy dia manatreha feno ray masina dia tsy mivavaka na sandratra izany ataony voninahitry ny anaranao rerehany arovy amin'ny connexion ny telefona ampiasaina amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy malalo halleluia amen. Bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du lundi 27 décembre 2021 qui nous a été partagé par notre sœur Sandola. Le verset que nous allons lire se trouve dans Jacques chapitre 4 verset 3.
Jacques, chapitre 4, verset 3, au nom de Jésus. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Comme sœur Sandola nous l'a dit. Zany hoe raha natsiny fa efa tamin'ny latsinainy any a izay fampitinana izay nandeha zay a fa ho alefantsika ny omaly a fa somary nisy fifantosoana kely a ialana tsiny amin'ny tsika tsirairay avy a dahoary. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le résumé en français du sermon du mardi 28 décembre 2021 qui nous a été partagé par sœur Angela You. Le verset que nous allons lire se trouve dans Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux chapitre 10, verset 38. Au nom de Jésus. Et mon juste Toditra amin'ny hira aloha tsika fa misy tsy fetezana kely angamba lafin'ny teknika ialana tsiny kely lasitsika. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le résumé en français du sermon du mardi 28 décembre 2021 qui nous a été partagé par sœur Angela You. Le verset que nous allons lire se trouve dans Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux chapitre 10, verset 38. Au nom de Jésus. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. La foi, comme nous le dit le verset 1 de Hébreux chapitre 11, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, on en a besoin quand on veut demander quelque chose à Dieu, et c'est par la foi qu'on peut être agréable aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'on doit cultiver sans cesse notre foi, c'est pour ça qu'on doit bien s'en occuper. En chacun de nous, il y a de la foi, et on doit le faire grandir. On doit protéger notre foi, on doit s'en occuper comme si c'était une fleur. On doit l'arroser régulièrement avec des sermons, avec la prière, avec la parole de Dieu. Et c'est en faisant ça que tu vas pouvoir faire grandir ta foi. C'est grâce à la foi qu'on peut gagner contre nos ennemis. C'est grâce à la foi qu'on peut gagner contre nos problèmes. Il est inutile de prier si on n'a pas la foi en nous. Mais si quelqu'un a une grande foi en lui, ses paroles auront de l'impact. Les paroles qui sortent de ta bouche, si tu les dis avec foi, ça va se réaliser. Et même les plantes t'obéiront. Dans Marc chapitre 11, versets 13 à 14, Jésus, il a maudit un figuier parce qu'il voyait que ça ne produisait aucun fruit. Une leçon à retenir, c'est que toi, il ne faut pas que tu sois comme ce figuier. Ce figuier, il avait juste des feuilles, mais il n'a pas produit de fruits. Mais quand tu sers Dieu, il faut que tu aies des résultats. Il faut que ça ait des résultats. Il faut pas que tu sois juste là en train de prier et servir Dieu par-ci par-là, mais en fait, ça ne produit rien. Quand Jésus, il a maudit le figuier, l'arbre, il a séché jusqu'aux racines. Et c'est là que Jésus a dit dans Marc chapitre 11, verset 23, « Au nom de Jésus, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Tu peux donner des ordres aux montagnes, tu peux donner des ordres aux figuiers et à tes problèmes si tu as la foi en toi. Quand quelqu'un a la foi, sa vie est réussie. Il y a des fois où on se retrouve dans des situations où on ne peut plus rien faire. On ne peut plus utiliser notre énergie, on est épuisé et on ne sait plus quoi faire. Mais dans ces situations-là, il nous reste la foi. Et il faut qu'on croie qu'on va s'en sortir de cette situation. Avant de ressusciter la fille de Jairus, Jésus il a dit à Jairus, « Ne crains pas, crois seulement. » Dieu ne te laissera pas tomber. Il ne va pas te laisser être détruit ni humilié si tu as la foi. Dieu il va même t'ouvrir des chemins. Pasteur nous a raconté l'histoire d'un homme. Il était arrivé en France et il n'avait pas de papier. Donc sa vie en France était extrêmement difficile. Et s'il n'avait pas de papier, on lui dira de retourner à Madagascar. Mais lui, il ne voulait pas y retourner.
Donc il a prié, il a eu la foi que tout va bien se passer. Et même s'il est arrivé qu'il se fasse arrêter par la police, Dieu lui a ouvert un chemin. Et donc après quelques discussions avec la police, l'affaire s'est réglée. Puis ensuite, il a trouvé un travail. Alléluia! Il a finalement eu une vie confortable. Et quand il est arrivé à un moment où il y a eu un souci, où il a failli être viré de son travail, il a toujours eu la foi. Il a continué à croire qu'il va s'en sortir. Et maintenant, il a eu les papiers et sa vie est tranquille. Alléluia! Si ta vie ne s'améliore pas, c'est parce que ta foi, tu l'as rangée. Mais aujourd'hui, réveille-la. Parce qu'il est temps que tu marches avec assurance. Alléluia! Voilà pour le résumé en français du sermon du mardi 28 décembre 2021. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia, soratsika an'Andriamanitra. Sotra ny anabaviama fa mivavaka matsiro ny fanomboana dia misaotra ny fitihany koa tsika tao anatin'ny famitihana amin'ny teny frantsay zay averina ihany hoe mahereza foana fity fa tena ilaina ny famitinana zay ataonao dia mahereza hatrany a. Dia tsy ho ela moa dia hanao itsika mavaka mba hivadika fandarana zany zavatra ataon'ny fity zany koa dia mba ahafahan'ny olona na tsy mijery ny fandarana ary mba hahenao ny famitinana ny toriteny ho an'izay olona tsy nahita ny fandarana zany dia na tsy nahita izy dia afaka mba hahita dia ampaherezintsika izy mba havita matika an'izany fandarana kely. Mahereza hatrany tsika rehetrarehetra. Andriamanitra marafity anareo amin'ny rahavavy tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonareo dia tahin'ny tompo dia mahereza hatrany dia mitombo fahasoavana, mitombo ositra. Alléluia. Dia miarahaba izay mety mbola tsy voaravako aloha Emelo Avlitina, tahin'i Jesosy na Evjonia, tahin'ny tompo Verselina, Andrina Suzelle, Niana Mainso, Koda Leoni, Rantanina Marie Charline, dia tahiry Mario. Sady mampiarahana lahy tahiry Mario tsika fa nisy fotoana ny dona Pauline tamin'ny terinandro ity nisy havany Joseph Aventina dia mampahery anao rahalahy dia Andriamanitra ameno ny banga dia hamafany ranomaso rehetrarehetra tao anatin'izany fahoriana zany dia mampamany fahoriana ny fianakaviana manontolo zay eto amin'ny fandarana andramoka izao dia aza misosika litsony rahalahy tahiry Mario. Dia tahin'ny tompo koa nambidy tsoma Krina dia mamitsy randrima efa narabaiky teo Fintso tahin'i Jesosy tahin'ny tompo ihany koa i Kadaka tahin'i Jesosy dia Alita Sanno Antonia. Androany vao hitako teto zany dia arabaina manokana dia tonga soa dia Olga Ondra soa koa androany vao hitako teto raha tsy diso dia tonga soa ihany koa. Dia Fitifirija tahin'ny tompo mahereza daholo isika tsirairay avy. Ndao sika hanao hira anankiray mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Anatin'ny teny ity tsika ny aka baiboly dia aka toerana tsara dia andaontsika hanao hira mahafinaritra. Androany moa fitondranam-bavaka andaontsika tena hiteny hoe Jesosy tena mila anao zay satria raha hitondram-bavaka eto zay nefa tsy henonao dia zava-poana ihany ary verimaina foana ihany ka dia tahin'ny tompo isika tsirairay avy ndao ataontsika tira mahafinaritra be teo ilaiko ianao taka ny zaka io isika androany hoe Jesosy fa midira ao an-tranoko na hikarako ambony hazo ary midira ao an-tranoko fa mila anao ny fiainako. Tahin'ny tompo ary isika rehetra dia nitorotentsika aoriana. Halleluia. Misy tsy mety kely misahatra averisika azafady indrindra averisika ny hira. Fotoany iray nampitrakay raha avonandrio ny azakazaky saingy kely aoka tsy maro atazana fatery ny lalana asagnara mba hiakatramboly ianikazona ro tambo ino mba ahitanao ahita
Alléluia. Faly Zakaiosy kely fanontranony reny nidiran'i Jesosy tamin'io andro io. Mba hiazakazaka koa tsika ampandrosan'i Jesosy ao anatin'ny tokantranontsika. Ataontsika izay ahitantsika an'i Jesosy androany. Alleluia. Teneno ilaiko ianao. Samy miteno hoe ilaiko ianao hoe. Ilaiko ianao Jesosy any. Io fahitan'i Jesosy ianao. Faly izy fahitan'i Jesosy. Amen. Medina hoy Jesosy. Androsa ao an-tranonao Alleluia. Mahay tokantranonao. Ohatrany hoe daholo agnatsika e. Faly be fahitan'i Jesosy. Samy miteno ilaiko ianao Jesosy. Verimbereny fotsiny ilaiko ianao Jesosy. Nizaniza mila famonjena amin'ny fiainanao rehetra. Antsoy amin'ny Alléluia. Zakaiosy kely mandehandeha daholo tsika rehetrarehetra ry havako malalako. Zakaiosy kely niezaka nananika an'ilay hazo ary za mino fa efa fananiana ny hazo zao miaro toro zao. De Jesosy ane ahitanao. Alléluia. Ary teny aminao izy midina am'izay. Midina eny. Tsy hoe midina eny aza manompo an'Andriamanitra tsony. Tsy hoe midina eny aza manao ezaka tsony. Fa midina eny de andao fa hanatrantsika eny an'io resaka. Alléluia. Azonao tsara moa fifalian'ny Zakaiosy rehefa nitenenina hoe Zakaiosy midina hitako ianao. Alléluia. Azakivy ianao fa hitan'Andriamanitra ianao io. Hitan'i Jesosy sy ho fonao mangetahentana azy io. Alléluia. Androso atokantranonao ane izy ary de ho tahiny manokana ianao sy ny ankonanao eo amin'ny fiainanao raha lasina bavamalala. Ndao antsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra de rehefa vita ny tenin'Andriamanitra zay zarainy ranabavitsika fiainana rakoto de hiditra eto ihany amelabelatra ny tenin'Andriamanitra ao aorianan'izay. Efa mandrosondroso ihany ny fangataham-bavaka tonga ato de alefaso na ohatra mbola tsy amihako ianao de alefaso ihany le message fa tsy maintsy hitako ato ihany hitako any amin'ny invitation par message ihany ny message zay alefanao de alefaso efa maromaro ny tonga de entina mbavaka rehefa avy eo.
dao atsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra dao ampandrosotsika ny zokintsika felina rakoto izy mitondratsika anatin'ny ten'Andriamanitra amin'ity androany ity dia mino finaritra daholo ary dia rehefa atsika mihaona tahitopary zoky felina rakoto anao ny fitenenana. Tahin'ny tompo pastera dia tahin'ny tompo tsika rehetrarehetra ampifanina lehibe indray ry havana no iarabanantsika rehetra ny amin'izao alina izao. Raisiko fahasoavana lehibe ho azy fifaliana lehibe ho azy indray ry havana ny zaran'ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ity androany ity izay herinandro farany amin'ity taona 2024 ity ry havana. Ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika dia tenin'Andriamanitra izay nalaiko tao amin'ny Zefania toko 7 andininy 17 dia ajanontsika amin'ny 17 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry any ambony ny amin'ny fibebahan'ny jetilisa sy ny amezam-boninahitra ny Israely. Miobiry ny zina zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Israely, mifalisy miravoravoa amin'ny fonao rehetra ry Jerosalema zanakavavy. Jehovah efa nampitsahatra ny fitsarananao ka nandroaka ny fahavalonao. Jehovah mpanjakan'i Israely no aminao, tsy ahita loza intsony ianao. Amin'izany andro izany dia ho lazaina amin'ny Jerosalema hoe aza matahotra ary aza miravoravo tanana ry Ziona. Jehovah Andriamanitra ao no eo aminao, mahery izy ka hamonjy, iravoravanao amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavana izy, hifaly ianao amin'ny fiobiana izy. Ry havana, ity ten'Andriamanitra ity dia nomena lohateny hoe mifalisy miravoravo. Zany ten'Andriamanitra zany ry havana dia mety efa amin'ny firenena Joda ty afatra ity. Rehefa avy nilazany amin'izay zavatra tsy maintsy hiaretany ny mpaminany ry havana dia nanambara ihany koa fa tsy maintsy ho tsaraina izay rehetra nanohatra sy nahavatra ny ala tamin'Andriamanitra. Fa hovonjena kosa ny sisa izay mbola matoky azy ho an'ireo indrindra no hatefan'izao fampahirezana izao ry havana hoe mifalia sy miravoravo. Fa nahoana moa no natsahatra Andriamanitra ny fanameloana azy? Raha jerentsika izany eo amin'ny 5:10 izay miteny hoe Jehovah nampitsahatra ny fitsarananao ka nandroaka ny fahavalonao. Ambaran'ny 9 koa ry havana dia milaza izao hoe isy olona ory sy malahelo ataon'i Jehovah, sisa tavela eo aminy dia olona hitady fialofana amin'izy tompo. Ary amin'izany ny sisa velona amin'ny vahoakan'i Israely ry havana dia tsy hanao heloka na ilaza lainga intsony, ary tsy hanao teny mamitaka intsony, fa hihinana sy ny tena andro fehizay izy ka tsisy ampatahotra azy ireo sisy ireo. Dia nomen'Andriamanitra izao teny fikasana izao manao hoe hozy izy hoe Jehovah efa nampitsahatra ny fitsarananao izy ka nandroaka ny fahavalonao. Jehovah ihany koa mpanjakan'i Israely no aminao izy, tsy ahita loza intsony ianao. Izany hoe ry havana, Jehovah dia efa nampitsahatra na ihany koa efa nanaisitra ny fanameloana anao izay nitambesatra tamin'izy ireo. Izy ilay tompo ihany no efa mampandositra ny fahavalo, ka noho ny fomban'i Jehovah ry havana dia tsisy loza atahotra intsony izy ireo. Ry ralahy sy ranabavy malala, nahoana tokoa moa no tsy mifaly sy ravoravontsika raha izany rehetra izany no ataon'Andriamanitra amin'ny olona? Nanao izay azony natao ny aretina Covid ry havana nandritra izay taona 2020 sy 2021 izay. Tetsan-dany ny fahasaranana nateraka izany koa ry havana. Betsaka ny fahasaranan'ny olona, betsaka ny tena hoe zavatra nanahirana ny olona nandritra n'izay 2 taona izany. Fa izao ino sika ry havana mbola azo lazaina hoe mbola velona soma tsara, mbola notahin'Andriamanitra, ary indrindra ry havana mbola entin'Andriamanitra ty amin'ity farany taona 2024 ity izao sy ianao. Omen'Andriamanitra ny teny
sy baiko tsika ry havana ka ilazany fa efa nanaisitra ny fanamelohana izay nitambesatra tamintsika izy ry havana, efa nampandositra ny fahavalontsika koa izy. Ny tompo ry havana dia mpanjakan'ny Israely no momba antsika ka tsisy loza atahorantsika intsony. Korariny loatra tsika raha mifaly sy mioby ry havana amin'izao farany taona izao. Tena rariny tokoa tsika raha miravoravo tsika satria velonaina soma tsara. Raha ijoro vavolombelona kely amintsika ry havana dia tena tao anatin'ity tapatapaky ty volana desambra ity dia narary tokoa ry havana. Rehefa narary dia ao moa izany ny maha-olombelona dia mieritreritra hoe inona izao aretina mamely izao. Fa izao ry havana, rehefa netiko teo amin'i Jesosy Kristy, rehefa nentina mbavaka, rehefa nanana finoana an'Andriamanitra ry havana hoe Andriamanitra mpanasitrana. Araka ny hitantsika ry havana ao amin'ny Salamy 7:1 izay milaza hoe manasitrana ny aretintsika izy. Izany teny izany ry havana ny netiko nataoko tato anatiko dia sitrana somatsara. Nahoana tsika ny tsy faly amin'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana ho anao koa raha eo parariana ianao amin'izao fotoana izao, ny arety mandringana na misy mahazo anao dia mifalisy miravoravo. Manantenana Jesosy ary ny angatahako aminao dia manana finoana. Apetrao amin'i Jesosy ny hitanao fa izy hamany olanao, hanasitrana ny aretinao ary indrindra hitany ianao izay sahirana ara-tsaina io, hitany ny fahorianao. Fa ny angatahany aminao ry havana dia hiverenana eo anatrehany, hibebahanao amin'izay rehetra mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary dia hamaly fitianao Andriamanitra ry havana. Jereo fotsiny fa velonaina somatsara tsika tratrizao efa farany izao ny taona. Ka dia izay ny antony mampifaly sy mampiravoravo ny sisa tamin'ny vahoakan'Andriamanitra ry havana teto. Satria nahoana nandray fanomeza toky avy tamin'Andriamanitra izy ry havana raha tia 9:10 sy 7:10 ity ny jerevantsika. Raha araka ireo 9 ireo ry havana dia azo fitinana tahaka izao rehefa nomeza toky nataon'i Jehova tao amin'ny sisa tamin'ny zanak'Israely. Voalohany ara, aza matahotra ozy izy. Faharoa, aza miravoravo tanana. Fahatelo ry havana dia ozy izy hoe mahery izy ka monjy na ampahery anao. Izany teny rehetrarehetra izany ry havana dia anehoany ny tompony mbola fitiavany ity firenena novidiany ity. Izany teny izany koa ry havana dia omen'Andriamanitra ho antsika fa tsy ho an'ity firenen'ity irery ihany. Tsy vahoaka feno fisalasalanana amin'ny avy, na vahoaka voagejany tahotra na fanahiana ry havana. Tsy vahoaka iravoravo tanana ka toy ny very fanantenana ry havana ty vahoakan'i Israely ity. Fa nampirofona ny amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny vahoaka tiany. Tsy fony ry havana, tsy fon'Andriamanitra tsika, tsy fon'Andriamanitra ny vahoakany. Dia raha hitantsika ny ao amin'ny Isaia 43:1-2 manao hoe Jehova manome tokony vahoakany ary hitondra fifaliana sy firavoravona ho azy zany. Ry havana, tsy vozaoko ry Andriamanitra no nanome toky atsika. Fa raha omenantsika indray izany teny izany anio dia tsotra ny antony. Andriamanitra ry havana tsy miova ho maly sanio ary mandrakizay. Tsy mivadika amin'ny fanekena izay nataony izy ary tsy olombelona izy ka handanga ry havana. Ko raha mbola misy ny olona manaiky hitodika aminy androany ry havana dia ireny no itenenana sy omeny toky tahaka izao hoe hifarana indray ty ny taona 1:24 ry havana. Ary moa ve tsy efa manangasanga ny taona vaovao 2:24 ry havana. Dia izao ny fanomeza toky ataon'Andriamanitra amintsika dia izao ihany ozy izy hoe aza matahotra, aza miravoravo tanana, mahery ry havana Andriamanitra tsika ka hamonjy azy, ka hamonjy atsika ary hamoaka atsika ho mpandresantsika izy ry havana. Ary dia mifalisy miravoravo ianao amin'izao fotoana izao. Aza mety
ho tsy fahampihinana no hitondrananao amin'ny fahakiviana ry havana na koa ny fahadisom-panantenana fa izao no lazain'i Jehovah Ray Masin'Israely dia namorona anao ny amin'ny zavatra ho avy no anontania aho ary zanako sy ny asan'ny tanako izy dia aoka adidiko ihany. Hitantsika eo amin'ny Isaia 5:1-20 izany. Farandry havana sady feno mifalisy miravoravory vahoaka an'Andriamanitra. Ny tompo mihitsy anie miteny izany amintsika ry havana raisy izany tenin'Andriamanitra izany. Natsahatr'Andriamanitra izay fanamelohana mitambesatra amintsika ry havana. Omeny toky indray tsika anio hiatrika ny fiainako, hiatrika ny fiainanao, te hitondranao hivoaka amin'ny fitahiana matretrika Andriamanitra ry havana. Fa ianao no mila mifikitra tsara sy mamahatra tsara aminy dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra fa hamaly anao Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra anaovanao izany. Dia ho an'Andriamanitra rery ihany anie ny voninahitra. Amen. Halleluja. Mahakasitraka mirehatra tsara mihitsy izany toriteny izany saotra an'Andriamanitra. Mahakasitraka ny ranabavintsika Felana Rakoto tao anatin'izany torantsika izany tenin'Andriamanitra izany fa dia tena mahafinaritra ary mampahery ary mamelombelom-bolo be mihitsy n'ilay izy. Halleluja. Mahavelo-panantenana ary mandrisika antsika mba hifaly. Halleluja. Manana lalana hifaly tsika ary Andriamanitra mihitsy no miteny amintsika hoe mifaly. Halleluja. Andriamanitra efa miteny antsika hoe mifaly dia satria tena tokony hifaly tsika ary avelan'Andriamanitra hifaly isika. Izay fanitoko fahatelo na 9:20 hatramin'ny 20 no vakindrana Felana Rakoto. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miobiry zona zanakavavy manaova feno fifaliana ry Israely, mifalisy miravoravo amin'ny fonao rehetra ry Jerosalema zanakavavy. Jehovah efa nampitsahatra ny fitsarana anao ka nandroaka ny fahavalonao. Jehovah mpanjakan'i Israely no ao aminao, tsy ahita loza intsony ianao. Amin'izany andro izany dia ho lazaina amin'ny Jerosalema hoe aza matahotra ary aza miravoravo tanana ry ziona. Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy. Hiraviravanao amin'ny fifaliana izy hosindrina amin'ny fitiavana izy hifaly anao amin'ny fiobiana izy. Halleluja. Izany antony hiobiana, tokony hiobiana sy hifaliana daholo. Satria maninona izy izy? Satria Andriamanitra efa nampitsahatra ny fitsarana. Manao zavatra tsy mety ny zanak'Israely dia tonga dia tsarain'Andriamanitra eo no eo. Dia tonga ny fitsarana amin'ny arety mandringana na amin'ny menarana tany anefitra. Tamin'ny fanenitra sy ny zavatra maro. Fitsarana daholo ireny. Rehefa manao tsy mety tsika ny hatsapanao atianao Andriamanitra. Rehefa manao zavatra tsy mety ianao dia tonga dia misy fitsarana. Tsy angonon'Andriamanitra ho amin'ny andro anankiray ny fitsarananao, fa ny zavatra tsy mety nataonao androany tsy injainao rapitso ny vokatriny. Ary rehefa tonga amin'izay fotoana izay dia misaorana Andriamanitra. Misaora azy satria izay miprofo fa tena tiany ianao, izay miprofo fa tena mijery anao ny masony ary maharary azy ianao ary mahasarotiny ary mahasaro-piaro azy. Fa ny tokony hiobiana sy hifaliana eto dia izao: Jehovah efa nampitsahatra ny fitsarananao ary nandroaka ny fahavalonao. Ilayntsika mihitsy izany teny izany androany. Ilayntsika mihitsy izany Jehovah androaka ny fahavalontsika izany satria be loatra ny fahavalo amin'izao fotoana izao. Androany tsika nivavaka ho an'ny fianakaviana. Fianakaviantsika ho anareo izay tsy teto tamin'ny atoandro androany tsika nivavaka ho an'ny fianakaviantsika manontolo. Halleluja. Mba ho arovan'Andriamanitra amin'ny ho arety mandringana. Indrindra tsika any Madagasikara, indrindra ny havantsika any Madagasikara, any amin'ny tanindrazantsika. Fa mafy ny ady any. Aleo narety eo fa misy hôpitaly izay feno tanteraka tsy afaka mandray olona intsony. Aina moa ilay anara-tanàna any akaikin'Ambohidratrimo, any Anosiala. Efa feno ny.
tsy fantatro toerana hitsaboana feno ry havana malala andao amin'Andriamanitra andao amin'Andriamanitra ety nambavaka ny fianakaviana manontolo ety nambavaka ny firenetsika mba hitsahatra ny fitsaran'Andriamanitra ilayntsika izany androan'Andriamanitra ny fahavalontsika izany angataka mihitsy ke tompo roay izany fahavalo roay io fahavalo ahoroan'Andriamanitra tsy ho amiko sy tsy ho aminao tsy ho amin'ny fianakaviako sy ny fianakavianao fa mba te hioby sy faly tahaka ny ziona zanakavavy zay Andriamanitra ahoana ny ahafahana mifaly raha mbola eo ny fahavalo tsisy fifaliana tao Egypta teo amin'ny zanak'Israely fifaliana koso-bolamena faly kely fa baby ihany faly nefa lamosina voakapoka ihany ahoana moa no ahafahantsika ahoana moa ny ahafahantsika hifaly nefa ny any an-tanindrazana feno mpiray tanindrazana riparipaky ny aretina tsisy afa-tsy fandevenana sarotra tsy tanteraka ny fifaliana na de tahin'Andriamanitra ary ianao maharary anao ny havanao ry havana malala de ny vola koa marina ny teny ranabavy tsiry amboaramela zao avandroany resaka taman'olona sao maly fa miazakazaka mihitsy le olona fa io oxygène io lafo de lafo any Madagasikara 5 millions nefa tsy maharitra an'le olona herinandro kory aiza rehefa nisy vola ho atao amin'izany zay mbo nampaharezako anareo androany tanaty fitarena zao mba ianao mba misaoran'Andriamanitra neo foka-rivotra tsy fidimbola fa soavana zany androany za teteny amintsika rehetrarehetra hoe andao raisitsika izany teny zany Andriamanitra ampitsahatra tsy tonga fotsiny amintsika zany misy fotoantsika eto anariny tenin'Andriamanitra misy fotoana etontsika latsa-dranomaso amin'ny tenin'Andriamanitra misy fotoantsika eto reraky ny ady de mitaraina amin'Andriamanitra de mitomany androany Alleluia tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra ary soratsika an'Andriamanitra nitondrany zoky fiainana-rakoto an'izany za manokana aloha androany de tena natsapa tena mirehatra mihitsy ny toriteniny ary tena metanetana ary etsika mavaka izy mbola androso foana ampiasain'Andriamanitra foana ho solovavan'Andriamanitra foana sotra de io fa misaotra atsika izy amin'ny fakasitrahana zay ataotsika satria fakasitrahana ataonareo reny de mampahery azy ary za misaotra anareo mahatonga azy mahery ireny afa-pahaizana zay ataotsika ireny de maherezatra any nareo mpandray anjara rehetrarehetra Andriamanitra raha miteny hoe mioby ny zavatra jerentsika eto de zao mioby zany zao temps présent zany mioby fa satria manao izy Jehova efa napitsahatra zany efa napitsahatra efa naty raha efa maty izy androany tadidiko foana de efa naty le fahavalo zany efa natomboka Andriamanitra keny ny fampitsarana ny fitsarana anao ary efa nandroaka efa omaly fa komaly efa taloha fa ianao no mbola tsy natsapa isika ny mbola tsy natsapa misy fotoana misy zavatra ataon'Andriamanitra tsy tonga hitany masontsika le izy raha tsy elaela aorianan'izay fa nietsika efa nataon'Andriamanitra ny anjaranao androany ampahafantarina ianao mioby fa efa natsahatra Andriamanitra mety tamin'ny atoandro mety omaly mety fakomaly fa ianao tsy nalala ny fitsarana anao nefa nahita fototanatrehan'Andriamanitra ianao mifalia androany mioby ny tena zava-mahafaly amin'io zavatra karazan-droa ngeza be mihitsy ny ray voalohany de Andriamanitra nampitsahatra ny fitsarana vokatry ny zay fampitsarana ny fitsarana zay de efa nandroaka ny fahavalo de zava-mahafaly daholo ny toy an'izay Jehova mpanjaka an'Israely no ao aminao tsy ahita loza ntsony ianao zay ny zavatra mahafaly faharoa Jehova ao aminao mitarika inona mitarika anao tsy fahitana loza intsony Andriamanitra
tsy misy loza mahakaiky an'Andriamanitra zany. Raha tianao zany tsy ahita loza tsony, de ataovy angatao Andriamanitra ho eo aminao. Ary zay no jerentsika eto androany. Aritintsika mpitsahatra ny fitsarana mba hahatonga ny fahavalontsika ho voaroka, ary mba hahatonga antsika tsy ahita loza intsony, mba hahatonga antsika handray an'izany teny zany hoe aza matahotra de aza miravoravo tany. Ahoana moa ny ahatonganao tsy atahotra nefa ny eo aminao misy zava-mampatahotra? Ahoana moa ny ahatonganao tsy ravoravo tany nefa ny zavatra rehetra manodidina anao mampiravoravo tanina? Fa tsy matahotra tsony ianao tsy miravoravo tanina tsony tsika rehefa Andriamanitra no tonga eo amintsika, rehefa Andriamanitra no ao amintsika. Ry havana, androany mety misy fotoantsika mivavaka Andriamanitra mba hameo fifaliana moa fa de tena aoriana foana ny iainana. Mba hameo fifaliana na de fotoana fohy ary. Tsy fotoana fohy no men'Andriamanitra anao hifalianao. Andriamanitra tena te hampifaly anao amin'ny androm-piainanao rehetra. De tsara fantatrao zay. Jesosy te hanao ny hetsika rehetrarehetra tonga anao ho faly amin'ny androm-piainanao ary mahafaly eo amin'Andriamanitra mahafaly. Misy fifaliana ao amin'i Jesosy, misy fifaliana ao amin'Andriamanitra ry havako malala koa. Ny ahatonga an'izay de zao: Jehovah Andriamanitra eo aminao. Rehefa Jehovah Andriamanitra ao aminao, mangatà zany ianao, aza mangataka Andriamanitra mba omeo fifaliana, fa mangatà Andriamanitra miteza ho ato amiko, mba ho ato amiko. Halleloia. Hoy andininy 17 hoe Jehovah Andriamanitra no ao aminao, mahery izy ka mamonjy, miravoravo amin'ny fifaliana ao izy, de hosondriana amin'ny fitiavana izy hifaly eo amin'ny fiobiana izy. Halleloia. Any amin'ny bokin'ny Zakaria any evaka itsika. Zakaria misy teny mahafinaritra. Zakaria 4:20 ny teny manao hoe mioby sy mifaliry ziona zanakavavy, fa indro avy onona eo afovoanao o Jehova. Halleloia. Rehefa ho avy onona eo amin'ny olona anankiray Andriamanitra, de zavatra tenenin'Andriamanitra amin'ny voaleto de mioby, avansena, tonga de antisipena, tonga de atao tonga de ho avy ononao de mioby de mifalia, fa indro avy onona eo afovoanao. Ny ahatonga fifaliana anatin'ny tokantranonao io, ny ahatonga fifaliana eo amin'ny fiainanao io, de Jehova monina eo afovoan'ny fiainanao. Eo amin'ny ivon'ny fiainanao Jehova eo monina. Halleloia. Ary Jehova rehefa faly amin'ny olona anankiray, rehefa onona amin'ny olona anankiray, de manao zay mahafaly ny olona anankiray izy. Hoy ny Deutéronome 17:7 manao hoe ary ataon'i Jehova Andriamanitrao manana ambiampy ianao amin'izay hasoanao, de amin'ny tananao sy ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao, fa faly aminao ndray Jehova ka hasoanao arak'izay nahafaliany tamin'ny razanao. Halleloia. Ny vahaolany fiainantsika etrehantsika an'io taona 2024 io ry havana, de fampidirantsika an'Andriamanitra hoe eo afovoan'ny fiainantsika. Tsy haiko hatramin'izay Andriamanitra rehefa teo afovoan'ny fiainanao de tehirizo izy eo. Tsy haiko na mety teny amin'ny sisisisiny teny izy, teny amin'ny sisisisy tosy teny, le atsony isaky ny larobia, le atsony isaky ny misy mahazo, sa eo amin'ny voany, eo anivon'ny fiainanao. Ahatonga ny taona 2024 ho lavorary feno fifaliana anaty fitsarana, anaty fiobiana, de Jehovah Andriamanitra eo afovoan'ny fiainanao.
zay ny atonga anao anaty firavoravoana. Betsaka ny zavatra tokony afaka atahorantsika amin'ny 2022 io. Indrindra ianareo raha mitovy aminay, zay mantsy de manentana antsika eto foana aza manao ny vaksiny io. Efa roa taona amin'ny volana mars avril io no nanentana anay teto amin'ny fandaharan-dramoka izao ny tsy hanaovantsika an'izany vaksiny zany. Fa ho an'ny olona tsy vita vaksiny aty andafy, tsy haiko ny any Madagasikara mety hiditra amin'izany, ny any moa mbola hiazakazahana tsisy fanerenana ny vaksiny fa ohatrany hoe maka diplôma zay atao vaksiny. Fa mafimafy ny zavatra zay ohatra antsika zay hijoro tsy hanao an'io, nefa aza malahelo tsika fa ny olona efa nanao ary zao no tena efa tafiditra anaty antoka miaraka amintsika. Ary karahareo moa zany rehefa vita moa atao ahoana, fa zay eto mbola manentana foana hoe aza manao ary zay tsy manao, tsara fantatra hoe zay eto tsy manao ary tsy manentana ny olona anao mihitsiny noho ny antony ara-panahy. Fa nefa koa ny olona nanao ohatra nefa mety mahita ihany ny ara-nofo, fa hitako ihany ny olona zay nanao an'io misy miova ny toe-batana, misy avaka akaiky nanao an'io matanjaka be zany taloha, zao izy lasa mora reraka kely. De zaho moa mijery hoe zao zany ny vokany, mahereza. Fa mafimafy ny zavatra hatrehantsika amin'ny 2022 raha ny tena izy, raha ny tokony ho marina. Ary efa hitanay zany tamin'ity faraparan'ity taona ity, satria nisy zanakay cas contact de zay menakavy tsy maintsy lasa nanao lasa nerveux zany daholo ny olona kizitinjitiny zany, lasa ohatrany manana fo mamanala. Io zao zanahary ambony valera zao manao manamarina an'izany. Fa ny tena zavatra an'ireo marikena koa ny olona vita vaksiny de ohatrany lasa manana fo mangatsiaka zay ohatrany tsy de manana fihetseham-po. Fa iny ajantsika eo, fa ho antsika ilay tsy manao de isy zavatra ny zanakay nisy fotoana tratran'ny nisy cas contact zany ny zanakay, cas contact ny zanakay de tsy maintsy nanao test zay menakavy fa nandoha vola, zany nandoha vola satria naninona ny antony, tsy vita vaksiny. Ary io tsy hitsahatra eo io, fa nefa de zay koa vonona hatrany amin'izay fara fofinaina hijoro. Mampirana anareo izay manana an'izany fandresen-dahatra ohatranay izany hijoro, io mafy. Fa zao mbola hisy olona indray zany mbola afaka hiravoravo ioby ary tena ty taona 2024 ity nandroahan'Andriamanitra, tsofoka rano mihitsy ianao, ty taona 2024 ity androahan'Andriamanitra ny fahavalinao ary ampitsaharaan'Andriamanitra ny fitsarana. Mety nandalo zavatra maro sika tamin'ity taona ity, fa androany raha tianao ny hanomana meloa amin'ny taona 2024 angatao Andriamanitra ho ao aminao, hoe ao afovoaninao. Mety tsy fantatro ny zavatra zay nilalovanao nandritran'ity taona ity, mety misy mihitsy eto olona tena nieritreritra Andriamanitra nahafohinao zany raha napahery-desaka taman'olona anankiray zay, narary mafy zany olona zany, manompo an'Andriamanitra fa narary mafy izy. Fa narary mafy izy de androany indray avy niresaka taminy satria nisy fotoana izy nety nambavaka teto, na de tsy nangatabavaka teto ary izy de nisoratako tamin'ny teto amin'ny fangataham-bavaka teto mba entina nambavaka, fa tena narary seky maty. De androany indray zay vao tafaresaka. Efa salama hozy izy efa mianatra mandeha, verina mianatra mandeha ohatran'ny zazakely noho ny lazon'ny aretina mafy be. Azoko antoka, azoko antoka. Fa tao anatin'ny aretina zany olo zany teo ambony fandrianan'ny hôpitaly, nefa zany olona mivavaka manao asan'Andriamanitra. Tsy maintsy nanontany izy hoe Andriamanitra
nafonao aho. Jesosy rehefa tonga teo ambony hazo fijaliana na de zanak'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra toky aza de mbola navita ny teny hoe ray eo nahoanany de nafoy ahy ianao. Azoko antoka fa zany olo zany nanontany ary mety niandrandra ny lanitra tao ampandrinan'ny hôpitaly tao ny teny Andriamanitra tena fonao ahako maninona ny ohatr'izao miverina mianatra mandeha nefa taiza ny tany tsy tonga taloha ma de manompo an'Andriamanitra mandeha tongotra lavitra mandeha mitory teny fa tonga teo amin'ny fotoana reraky ny aretina verina manomboka ampianarina mandeha ampianarina mijoro ampianarina amin'ny tany équilibre zao re afaka malalako ozy amantsy anazy hoe courage fomba ny zavatra ny aretina sitrana aingana fa miandry anao ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Ao amin'ny Isaia 2:20 de tena mahafinaritra be ty Isaia 2:20 ty izay manome atsika toky fa tsika tsy arian'Andriamanitra zany. Ary ianao androany de tiako ampahirezina ianao hoe zava-dehibe loatra Andriamanitra mitoetra voan'ny fiainanao. Tsisy fifaliana zany ntsony any ivelany any raha hitady any ianao korotana nitanao any tsisy fifaliana any tsisy fiadanana any fa angatao androany Jehovah'Andriamanitra mitoery eto afovoan'ny tokantranoko mitoery eto anivon'ny foko eto anivon'ny fiainako fa tiako indray ny anam-pifaliana. Isaia 2:20 raha vakina de manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ny andro son'ny voninahitra Jerosalema tsy angina no iambozona ary tsy tsaha amin'ny tena no ny amin'ny Jerosalema mandrapiposaky ny fahamarinana tahaka ny famirapiratry ny mazava ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehatra. Halleluia. Mandrapatapaky ny connexion atsika mandrapatonga ny blackout zany hoe tena le tena tonga de tsisy ninona tsony eto amin'ity tany ity tapaka daholo ny connexion rehetrarehetra ary za mbola mitenanao fa mbola tanteraka zany ary 2022 daholo ny atanterahany zany tongotsika re de tsisy mifankahita tsony tapaka ny connexion ary ny lasivatra voalohany zany de tsika mpanao fandarana en ligne tsy mba manam-piangonana io anany ty fa ny zava-mahafinaritra de zao mbola manam-potoana Andriamanitra no mitena tsy angina no ny amziona ary tsy tsaha amin'ny tena no ny amin'ny Jesosa mandra-piposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava de mifalia anao fa Andriamanitra tsy tsahatra teny aminao mandra-piposaka ny fahamarinany tahaka ny famirapiratany mazava ary famonjena tahaka ny faliam-brehatra. Ny firenena hitan'ny fahamarinanao ianao indray zao ny lazaina izy fa tsy Andriamanitra tsony ary mpanjaka rehetra hitan'ny voninahitra ao de omena anaram-baovao ianao izay ho tonony ny vavan'i Jehova ka de ho tonga satro-boninahitra eo an-tanany ianao sy satroka-andriana eo ampelantanan'Andriamanitra. Andiny fa efatra mahafinaritra be ianao tsy atao tsony hoe nafoy satria taloha ianao natao hoe nafoy tahaka nafon'Andriamanitra mihitsy ianao tsisy famirapiratana ny fiainanao tsisy ninona tsisy voninahitran'Andriamanitra niseho ny fiainanao fa de fiainana tsisy endriny ary de efa ny olona mijery anao fotsiny de hoe netson'ny olona anao de nafon'Andriamanitra. Halleluia. Sady miaraba ny sederandriana tahina faly be mahita anao. Halleluia. Ny ten'Andriamanitra hoe ianao tsy natao tsony hoe nafoy ary ny taninao tsy atao hoe lao fa ianao tonga hoe ilay sitrako ary ny taninao kosa atao hoe vady ampakarina fa sitraky Jehova ianao ary ny taninao ampanambadiana. Tahaka ny zatovo nampakatra ny virjiny vadiny nampakarany mponina aminao anao ary tahaka ny fifalian'ny mpapakatra nampakarany no ifalian'Andriamanitra ao aminao. Io le Andriamanitra mifaly ny tenenina teo ohatra zany ny endriky ny fifalian'Andriamanitra zany ny am'le tsika miteny teo hoe Jehovah Andriamanitra anao aminao mahery izy ka mamonjy ravoravo anao amin'ny fifaliana izy ohatry ny olona mampakatra ny fifalian'Andriamanitra
hikarakara ny fiainanao. Alleloia. Rehefa Andriamanitra no mitoetra eo amintsika, hovaina ny anarantsika. Alleloia. Hovaina ny anarantsika. Ny anaranao tsy natao hoe nafoy intsony. Nafoy zany olona tsisy pia. Olona tsisy ninona ny raisina. Ohatry ny fiainana tsisy endriny. Fa ny anaranao no hovain'Andriamanitra. Olona tsy natao hoe nafoy intsony ny anaranao. Ary jereo ny fikarakarana nataon'Andriamanitra rehefa izy ny tonga eo amin'ny toerana iray. Ary nanendry sy andininy fahenina, efa nanendry mpiambina eo tambohany Mandanao ary Jerosalema ko mandraka hariva nandro nalina dia tsy mahazo manginy reny. Eny ianareo izay mpampatsiaro an' Jehovah aza mitsahatra. Alleluia. Ary aza manala azy tsitsahatra amin'ny mandra-panaon'ny an'i Jerosalema ho mafy orona sy ho teraina amin'ny tany. Jehovah efa ninona tamin'ny tanany ankavanana sy tamin'ny Sandra-Mahery hoe tsy meko ho an'ny fahavalonao intsony ny varinao a. Ary ny hafa firenena tsy hisotro rano mboaloboka ao izay efa nisasaranao. Fa izay nijinja azy no hihinana azy ka hiteran'i Jehovah, ary izay nioty azy koa hisotro azy ao amin'ny kianjako masina. Mivoa mivavahady, mboary ny lalana lehan'ny olona, sandrato avy ny lalambe, esorony vato eny aminy, mananganana faneva ho tazan'ny firenena. Alleluia. Mananganana faneva ho tazan'ny firenena. Tsara be teny io. Teo amin'ilay tany tsy nisy nininona, tanàny rava tsy nisy nininona. Atsangana amin'izay ny faneva ho hitan'ny olona miofahofa. Saina zany faneva zany. Asiana saina avo be. Dia ho hitan'ny olona hoe mbola velona ity tanàna ity. Manangana faneva ho tazan'ny firenena. Ity taona 2022 ity, atsangano ny fanevanao ho tazan'ny firenena. Atsangano ny faneva fa zanak'Andriamanitra ianao. Efa mitoetra ao voninao Jehovah Andriamanitra. Dia atsangano ny faneva ka ho tazan'ny firenena rehetra. Ry havako, indro efa andiny fa 1:00 tsika amin'ilay Isaia 2:20 teo. Indro Jehovah nambaratra any amin'ny faran'izao tontolo izao nanao hoe lazao amin'izona zanakavavy, indro avy ny famonjenanao. Indro ny valim-pity atolony dia ao aminy, ary valin'ny asa omeny dia ao anoloany. Ary reny notononina hoe firenena masina dia olona navotan'i Jehovah, ary ianao dia atao hoe ilainy tadiavina tanàna tsy fohy. Zany hoe dia tsy tokony hahafaly atsika. Taloha nafoy ny anaranao, izao atao hoe tanàna tsy fohy. Alleluia. Ary any amin'ny misy teny anankiray izay mety tsy hitako izay fa nanoratan'Andriamanitra ny tanàna Jerosalema ny alohan'ny dia atao hoe tanàna misy an'i Jehovah. Tanàna misy an'i Jehovah. Fa ny toerana misy an'Andriamanitra ao dia toerana tokony hahafaly foana ao an-danitra nge havana tena teneniko anao. Raha ny tenenina toetsika na tenenina hoe mifalia, dia efa manomboka zarin'Andriamanitra ny fiainana any an-danitra isika. Ny fiainana any an-danitra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia fiainana mahateo-ty, ary asian'Andriamanitra manandrana an'izany za sy ianao amin'ity filazantsara ity. Raha Andriamanitra ataonao eo afovoan'ny fiainanao dia manomboka misantasantatra sady ianao ny fiainana any amin'izany any an-danitra, any amin'izany Jerosalema vaovao zany. Any amin'ny Apokalipsy 1:20 dia ny amin'ny Jerosalema vaovao dia misy teny mahafinaritra be manao hoe amin'ny 7. Ary nareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe indro ny tabernakelin'Andriamanitra izay eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra nitoetra eo aminy dia ho andriamaniny. Alleluia. 9. Ary ho fafahan'ny ranomaso rehetra amin'ny masony, sady tsisy fahafatesana intsony, tsisy alahelo, na fitarainana, na fanaitainana, efa lasa ny zavatra taloha. Dia angatahantsika amin'Andriamanitra ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika amin'ity 2022, lasa an'ity 2021 ity daholo ny ratsy rehetrarehetra. Fa mba ho Apokalipsy 1:24 ny fiainantsika amin'io 2022 raha afaka malalako. Dia ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra, tsisy ambinambina ranomaso ny 2021 entinao miditra amin'ny 2022. Tsy misy fahafatesana intsony. Jesosy arovo ny fianakaviana, arovo izay
tsy ary fahafatesana tsony ny amintsika reto tena tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy tapitra ny fahafatesana tsisy aminareo reo ny fianakavianareo na ny lavitra na akaiky ka indosiny fahafatesana amin'ny valana retina zay mandalo ary eny amin'ny apokalipsy 2:27 nge mahafinaritra be ary tsisy ozona tsony any seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy ary ny mpanompony dia hanompo azy ka ahita ny tavany ary ny anarany eo amin'ny andriny ary tsisy an'ilay tsony ary tsy mba mila amin'ny fanazavany ny jiro sy fahazavany ny masoandro izy fa ny tompo Andriamanitra nazava azy ary nanjaka mandrakizay izy aty andafy zao mandeha miasa amin'ny valo maraina mbola ohatrany amin'ny valo alina valo maraina mbola ohatrany amin'ny 5 hariva amin'ny 5 sasany hariva dia efa maizina dia ohatra manjombonjombona zany ny fiainana fa zao raha Jehovah no ataonao eo ampovoaninao raha Jehovah no ataontsika eo ampovoanitsika dia tsy miankina amin'ny masoandro miposaka io za rehefa mbola tsy nanana Jesosy dia io andro io mitondra fifaliana sy ny rehefa volana tany Madagasikara rehefa manomboka volana oktobra iny tena sokatsokatra tena hitako mihitsy hoe misy fifaliana fianako miara-miposaposaka amin'ny masoandro io fa zao ry havana raha Jehovah nataony eo afovoaninao sy izay rehetra anao dia tsy miankina tsy ankinana zany intsony ny fiainanao tsy ankinana ny masoandro sy ny volana sy ny kintana intsony ny anazava ny fiainanao fa Jehovah Andriamanitra ny anazava ny fiainanao zany hoe tsy tokony hiobitsika sy hifalitsika ry havana androany tonga aminao ny teny ianao mila misafidy ianao androany mila misafidy inona ianao mila misafidy ny ioby sy faly manaova fifaliana hoy izy ny tenin'Andriamanitra mifalisy miravoravoa amin'ny fonao rehetra ary Jerosalema zanakavavy fa Jehovah manampitsahatra ny fitsarana ka nandroaka ny fahavalonao inona tsony ary mbola tsy falianao ary Jehovah mpanjaka an'Israely no ao aminao dia tsy ahita loza tsony ianao tena tsofirano mihitsy ny tenanao sy ny ankonanao atokantranonao tsy ahita loza intsony ianao dia ndao hifaly amin'ny 31 tsika hiaraka eto hifaly hiravo alleloia hifalifaly be tsika manaova sakafo alleloia manaova sakafo amin'io dia hiary hifaly hiary sakafo eto tsika en ligne alleloia tsika velavana efa men'Andriamanitra zao miteny amintsika hoe mifaly dia tsika indray mbola hifidiny tsy hifaly ndao hifaly tsika fa sitrak'Andriamanitra ny hifalitsika raha tsy misy alenao amin'ny 31 dia ndao hiary hifaly aminay ndao hiary hifaly ndao hiary ame voninahitra n'Andriamanitra manana antsika ny alalana hifaly tsika tahian'Andriamanitra ataovy ao afovoaninao Andriamanitra na amin'ny fotoana rehetra andehananao tianao hilamina sy faly tianao hilamina sy anao moa zany tianao ve io fiainanao io raha afaka malalaka tianao ho lavorary ho feno fifaliana ataovy ao afovoanao Andriamanitra alleloia hitondra fehezam-boninkazo ho an'i Jehovah antsika amin'ny 31 paster fatsika nazavinana antsika amin'ny programa fa ny zavatra fantatro fotsiny dia hanao zavatra mahafinaritra tsika ho an'Andriamanitra hanao zava-mahafinaritra tsika satria sitrak'Andriamanitra ny hifalitsika zay dia mifidy ny ho faly zay ry havana satria zay manana an'Andriamanitra ok'izay ny alahelo ok'izay ny ranomaso angatao androany Andriamanitra tena iriko alleloia tena iriko raha mba hitoetra eo ampovoaninay amin'izay ianao amin'ity mety mbola tsy dia tena teo amin'ny fiainanao Andriamanitra tamin'ny 2021 iny rehefa azo ato amin'ny messengerako
ranabavy-zanahary ambony valera ato amin'ny messengerako ny alefanao a messengerany rado Aki radio raso valiko anao zao de io tonga de ndefaso io iny anao valiko hoe ato amiko de ao amin'iny ao ianao no mandefa ny fangataham-bavaka efa maromaro ny tafiditra ato de alefaso so de adinony ianareo so de tsy voavaky ato aloha de efa hiasy mampionona androany tsy na hatramy firy fa de efa maromaro ny fangataham-bavaka ato natao am'izany mihitsy nefa ny fotoanantsika androany fa de mahereza mampionona asan'Andriamanitra daholo zany ry havana tianao Jesosy atao hifalitsika tena hitanao zany toriteny zany tokony délivrer alahelo any anatinao any mihitsy misy amintsika eto olona tsy mety manam-pifaliana fa androany tena ianao mihitsy mila mifidy androany hoe hifaly sy ioby satria efa natsahatra Andriamanitra efa natsahatra alleloia efa natsahatra Andriamanitra ry havako malala efa natsahatra Andriamanitra ny fampahoriana efa natsahatra Andriamanitra ny fitsarananao de efa nandroaka ny fahavalonao izy ndao tsika hifaly anatin'ny telo ty de ndao tsika hiteny hoe tompo tena hifaly ao aminao zay mahereza daholy ho 2022 tena tsisy faraisany amin'ny 2021 ny fiainanao ho feno fifaliana ho fenon'Andriamanitra fifaliana ho fenon'Andriamanitra fahasoavana ane ny fiainanao mahaiza mifaly misy fifaliana ao am' Jesosy tsy any amin'ny whisky ihany ny misy fifaliana tsy any amin'ny balina ny misy fifaliana fa ao am' Jesosy misy fifaliana ho tahiny tompony isika tsy mahereza hitra fitoranam-bavatsika aorian'izany hira izany de mahaiza mifaly manana an' Jesosy Fura
Alleluia. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany dia faly be amin'ny fifaliana lehibe no iarabako antsika rehetrarehetra amin'izao alina mangingina izao ato anatin'ny fandarana fitondranam-bavaka antsika hitramin'ny tapany faharoa amin'ny vavaka fiambinana androany. Dia hitondra-mavaka indray tsika androany, ny angatahana aminareo dia maharetatra amin'ny farany. Miharitra kely tsika satria misy zavatra angatahana dia hozy ny ten'Andriamanitra izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Dia satria izaho hiaritra eto hatramin'ny farany hitondra-mavaka anareo, dia nareo koa miharetatra amin'ny farany. Fa ahitantsika valim-bavaka izany ary ankasitrahan'Andriamanitra ny mahitantsika mivavaka ho an'ny hafa ihany koa. Mety maheno ny feoko nareo somary garakara kely voan'ny gripa izaho io. Hozy nareo hoe izaho ve hitondra-bavaka nefa izaho ary marary. Efa elaela efa atao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay herinandro teo izay fa tsy herinandro vitsivitsy teo amin'ny herinandro teo izay no voan'ny gripa ny tenako, voan'ny sery moa izany toy ny mahazatra. Dia tonga ny sery ohatry ny aretina rehetra dia nararary andoha sy ny sisa, nararary atoka, nararary tenda. Fa izaho rehefa na tsy tonga tao anatin'ny saiko mihitsy andeha hanao test tsy niraika mihitsy hoe andeha hanao test. Raha olona hafa izao no teo amin'ny toerako dia efa niazakazaka nanao test dia hoe pozitiva ve sa negativa. Fa izaho tsy nandalo tao an-tsaiko mihitsy izany. Satria tsotra ny antony, izaho tsy mitoky amin'ny test. Ary na ny test afaka mandaingy. Ary tahaka ny zavatra rehetra ihany, tahaka ny tsitokisako amin'ny vaksiny dia tsy mitoky amin'ny test ihany koa. Mieritreritra fotsiny aho hoe ahoana moa izany avana malala no hanao test dia amin'ny alalan'ny test no ahafahako hanana fahatoniana. Raha negativa izany ve ny test dia ho faly dia hilamina. Ary raha pozitiva izany ilay test dia atahotra ve izaho. Dia raha izay ny zavatra mitranga dia ny dikan'izay izany nitoky tany amin'ilay test ny toe-poko tao anatin'ilay aretina. Ary izaho efa hatramin'ny mbola kely no efa voan'ny sery imbetsaka fa tsy hoe efa izao vao voan'ny sery. Gripa izany efa mahazo antsika foana izany hatramin'izay. Dia nahoana moa taloha voan'ny gripa tsy mahanetratra hoe andeha hanao test na inona koa maninona izao izaho voan'ny gripa dia eritretra hoe andeha hanao test na covid. Tsy nandalo tao an-tsaiko akory. Ny zavatra fantatro dia izao. Araka ny toro-tenitsika androany eto amiko ve Andriamanitra? Manana an' Jesosy ve izaho? Miara-miaina amiko ve ny fanatrehan'Andriamanitra? Izay ihany ry havana. Izay ihany ny anay mianakavy kely. Anisy fotoana ny zanako nanao test covid satria ka contact izy dia pozitiva ilay test. Fa izy tsy narary tsy narikototra. Tsy naninona akory. Tsy maintsy natao fotsiny ilay test na tonga anay nanao. Tsy hoe te hanao test fa ny tany am-pianarana no tsy maintsy nampanao mba ahafahany ny velona nianatra. Fa tsy niankina tamin'iny no nifalianay na tsy nifalianay tato anatin'ny tokantrano. Fa pozitif izy fa tsy nanaitra ninina taty aminay akory izany. Tsisy nitaniova ny fiainanay. Ry havana malala. Satria zavatra fantatray dia izao ato anatin'ny tokantranonay ato Andriamanitra ary tsisy antony mihitsy tokony hatahoranay. Fifaliana no manjaka ato. Dia izany mihitsy ry havana. Ny olona rehefa tsy misy fanatrehan'Andriamanitra dia tsy maintsy mitoky amin'ny zavatra hafa ary ny olona tsy maintsy manana zavatra hitokiana. Fa rehefa tsy Andriamanitra dia zavatra hafa. Any amin'ny test, any amin'ny vaksiny, any amin'ny dokotera, any amin'ny fanafody isan-karazany. Izay moa tato dia natao ihany ny fanafody dia inona moa fa tsy rehefa ataontsika ireny ihany. Voasary makirana dia tamenakatoto dia tantely dia sakamalaho. Izay no mivezivezy teto dia no hohanina soamantsara, tsisy maharatsy an'izany. Fa izaho teteny aminao androany. Aiza Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Misy Andriamanitra ve ianao io? Misy fanatrehan'Andriamanitra ary raha misy an'izany ny fiainanao dia tokony ho fifaliana foana. Tsisy tahotra tokony handalo izany eo amintsika. Araka ny toro-tenitsika teo fa efa voatsara avokoa. Ny devoly dia efa notsaraina ary efa nivoaka ny didim-pitsarana ho an'ny Losifera sy ny firongony fa efa resy izy. Fa ianao azonao atao tsara ny miaina ao anatin'izany fandresena izany raha toka ao aminao Andriamanitra. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Araka ny tahaka ny mahazatra dia hivavaka tsika ho an'ny tenin'Andriamanitra, hivavaka fotsika. Angataka hoe Jesosy
monena eto amiko ianao a da aorian'izay tsika hitondra mbavaka maromaro ihany a fa marety hatramin'ny farany a fa hivavaka tsika amin'ity androany a ity. Jehovandriamanitra rainay tsara sady mpanao ny tsara ianao lehibe ary avo indrindra ianao Jesosy a. Misaotra anao zay amin'izao fotoana izao Jehovandriamanitra makasitraka ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy fa tonga anay ny fotoana androany izay hifampitondranay ambavaka Jehovandriamanitra. Faly izay tonga eto androany ary araka ny toriteny teo dia ianao mahita sy mahafantatra fa izay tena faly manana anao. Aleloia. Any anatin'ny fona ihany ary tena iainanay izany teny izany Andriamanitra. Fahasambarana no iainanay, fifaliana. Ary raha misy olona eto mbola tsy manana an'izany fifaliana izany satria mbola tsy manana anao dia angatahako Jesosy mba hanana etaeta izany olona izany hitoeranao ihany koa ny fiainany. Jesosy a fantatray inge Andriamanitra fa tsy misy fiainana afa-tsy ao aminao. Iza moa tsy miteny an'izany? Miteny an'izany avokoa ny olona rehetra. Fa ny saingy mampalahelo dia izao mahafantatra fotsiny dia mijanona ho fahalalana fotsiny ihany izany fa tsy iainan'ny olona. Androany Jesosy izay rehetrarehetra tonga eto androany mitady anao anatin'izao alina izao Jehovandriamanitra. Angatahako ny fanatrehanao hidina any amin'ny isan-tokantrano isam-batan'ny olona amin'ity androany ity ary dia mba hanomboka hatsapa ihany koa izy ireo fa manana anao ary manana fifaliana miantehitra aminao zato isan-jato ny fiainany. Aleloia. Misaotra Jesosy a, misaotra afaka nandrehan'izany teninao izany izay androany, afaka hampitombo ny finoanay, afaka hampifaly anay na dia ao anatin'ny andro manjombona tahaka an'izao aza, na dia ao anatin'ny fahoriana aza Jesosy ny izao tontolo izao ny firenenay. Mahagaga fa izay mbola afaka omenao fifaliana satria ao aminao ihany no misy an'izany. Aleloia. Misaotra Jesosy a, voninahitra ny ao anao reny ihany amin'ny zavatra rehetra. Aleloia. Amen. Lasaritsika maromaro mihitsy izy ato, maro maretatra amin'ny farany. Tahin'ny tomponareo vady mba mangataka vavaka tompoko fa licencié za dia tsy misy droit mba hanokatra lalana mba homena asa vaovao na hanao formation. Misaotra indrindra tompoko ao entsika mbavaka izy a zany olona izany. Jesosy mitondra mbavaka an'ity olona ity zay amin'izao fotoana izao izay licencié izy Andriamanitra voaroka tamin'ny asa ary dia izay Jesosy mino fa matoa izy tafala tao dia misy zavatra tsara kokoa manao azy ary mangataka an'izany zay androany atao anatin'izao fitondrana mbavaka izao araka ny fangatahany dia ianao ilay hanokatra ny lalana eo anoloany hanome azy asa vaovao Jehovandriamanitra satria ianao ilay Andriamanitra tsy lany Andriamanitra tsy lany fomba ahafahana mitana ianao ary manokatra ny lalana amin'ny fomba sy takatry ny saina. Dia mangataka aminao zay Jesosy mba ho tahinao ane izy ary dia tsy ho tonga afaty antoka ho azy izao fialany amin'ny asa izao fa ho fitahinao azy satria ahita tsaratsara kokoa izy. Misaotra Jesosy a. Haleloia. Amen. Indony pastora mangasitraka anareo vady foana fitondrana mbavaka eto amin'ny fandarantsika. Mangataka vavaka ho an'ny ravaviko sy ny nenito mba ho sitrana soa. Nisy olona efatra koa niaraka accidenté tamin'izy roa entina mbavaka samy ho sitrana soa. Mangasitraka anareo vady etsika mbavaka izy ravaviny sy nenitoany sy ireo olona efatra izay nanao accident zany dia naratra fa mba ho sitrana soa tsara. Jehovandriamanitra mitondra mbavaka an'ireto anankohonana izay nanao accident Jesosy tratran'ny lozam-pifamoivoizana Jehovandriamanitra entina anatrihanao izany vavaka izany. Mangataka aminao ity ravavina ity Jesosy mba ho sitrana ireo olona ireo ary misaotra anao fa na dia teo aza ny vonasaina azy dia tsy maty izy ireo Jesosy tsy nidosy ny fahafatesana tao anatin'izany accident izany fa mbola velona soma tsara satria fantatray fa mbola manana lalana ho an'ireo olona ireo ianao ary mbola te hamangy ny fiainan'izy ireo ianao Jesosy malalo. Mangataka aminao ary izay androany ny fanasitranana avy aminao mba hidina ao anatin'izany ankohonana izany izay rehetra naratra tao anatin'izany voina izany Jesosy dia ianao nanakatona ny fery. Ianao Jesosy amerina amin'ny laon'ny iray ny fahasalamany ary atao fantatra izy ireo Andriamanitra nisaotra anao sy hideranao raha tsy maty tao anatin'izany accident izany izy dia noho ny famindram-po sy fahasoavanao Jesosy ary ho tsapan'izany amin'ity androany ity apody ny sainy ho tonga hitady anao ihany koa Jehovandriamanitra. Misaotra Jesosy malalo. Aleluia. Amen.
Tany tompo pasteur izy menakavy, tany tompo tsika rehetra ary momba tsika rehetra ny fiadanan'ny tompo sy ny voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen. Mba mangataka vavaka mba ho afaka trosy zahay zao dia nahazo trosako ary mangata-bavaka mba hijanona mifoka sigara ny vadiko. Tena efa ela izy tapa-kevitra nijanona fa tsy mety tafajanona. Efa 4 fois nangata-bavaka momba ny fahasalamana nay efa nay mianakavy ary arivo zay tany alehana dia sy ny ankizy madiditra izy roa kely. Fahasalamana nay efa mianakavy ary arivo zay tany alehana sy ny ankizy madiditra izy roa kely. Tsy dia tena mazava tsara le message fa ezahako takarina. Ary mba ho andefasy tsara ny tady vola zay roa mivady ity sy ny zavatra biby amidy mba ho lafo amin'izay vidiny tsara. Tena efa ela nanjony mangataka ohatran'ny pêcheur ny tady vola zay atonay. Alleluia, amen. Mankasitraka anareo jiaby sy ny pasteur izy mivady nisaotra Jesosy. Alleluia, amen. Ya, sarosatra kely fotsiny le message iangafiko fotsiny nareo zay mandefa message dia ataovy somary mazavazava tsara le message satria indraindray betsaka ihany ny teny diso dia indraindray tsy dia azo loatra. Fa zay zany no angatahako amintsika rehetrarehetra androany. Eniary antsika mbavaka ary izy teo mba ho afaka sigara ny vadiny mba ho afatrosa ry zareo fahasalamana izy menakavy kely sy ny asany izy mivady no antsika mbavaka amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra mbavaka ny ankonana ity zahay Jehovandriamanitra androany izay angatahany Jesosy mba ho afaka sigara Jesosy ny vadiny ary sitraponao tokoa zany Andriamanitra ary tena hoe raha misy fangatahana tsara indrindra dia ny zavatra tahaka an'izany hoe olona anankiray hiala amin'ny fahazaran-dratsy ho afaka amin'ny fatorana dia entinay mbavaka Jesosy zany anaty zany mba ho afaka amin'izany fifohana sigara zany ary efa te hiala izy fa tsy mety afaka. Fa androany kosa raha ianao ny efa laza fa raha ny zanaka nanafaka dia ho afaka tokoa ianareo ary entina eto anatrihanao zany tsy vitan'ny herin-tsainy zany Jesosy fa ianao mahavita an'izany ary angatahana ny herinao anafaka azy ao anatin'izany fifohana sigara fanamaritra azy aman-taonany. Entina mbavaka Jesosy tokantrano io izay idirany trosa Jehovandriamanitra tena tapahanay mihitsy ny ozony trosa amin'izao fotoana izao izay manjoy an'izany tokantrano zany. Tsy hananany fifaliana, tsy hananany fiadanana Jesosy Kristy tompo fa manjoy azy foana izany trosa izany ary mitondra faharavahana, mitondra tebiteby, fitaitainana eo amin'ny fiainany. Androany Jesosy angatahanay anao hiditra sehatra ao anatin'izany tokantrano zany ary anafoana an'izany trosa zany. Ny fahasalamana izy efa mianaka apetraka ifeno sy tanteraka eo ampelantananao Jehovandriamanitra mba ho jerenao foana ny izy ireo ny ara-panany indrindrindrindra tompo manomboka mangetaheta Jesosy vaingio isan'andro san'andro mba hatsiaro anao amin'ny fotoana rehetra Jehovandriamanitra ny asan'izy ireo apetraka eo ambany fiahinao satria ny tenao nefa laza fa tahaka ny anambinana ny fanahy dia tahaka izany koa ny anambinanao ny nofo ary tsy ho adininao zany na oviana fa ho ambinao any ny asan'izy ireo, ny asan'ny tanan'izy ireo hitondra fitahiana ho azy. Misaotra Jehovandriamanitra mankasitraka indrindra Jesosy fa tsara ianao. Halleluia, amen. Raha ny tompo pasteur menakavy mba mangataka vavaka ho an'ny rafosam-bavoko mararitra hatrany tazo gripa sy koa ka tena faible mihitsy izy dia mamako any mada koa tazo gripa koa efa herinandro zay dia tsy mety mijanona dia mangataka koa ny belle-sœurako fa miandriandro hiteraka mba hiteraka soamantsara fa kamba nahoana ny zanany. Alleluia, mankasitraka indrindrareo vady hatrany pasteur tahiny tompo hatrany any ianareo. Antsika mbavaka ary ny rafozany marary ny tazo sy ny mamany ary ny belle-sœurany izay miandry zazakely. Tondra mbavaka an'ity ankonana ity zay Jesosy amin'izao fotoana izao ary entina mbavaka izany rafozam-baviny izay marary zany androany Andriamanitra ary dia tena faible satria tena tonga ny aretina ny gripa ny tazo tsy fantatra na covid na inona fa androany Jesosy mitondra mbavaka ary efa nahitany voninahitra ireo olona ireo efa betsaka ny napahitana ho an'izy ireo ary tsy tsahatra izy ireo Andriamanitra ahita foana ny fahatsaranao ny voninahitra ao amin'ny alalan'ny fanasitranana Andriamanitra ho fantany fahavelona tokoa
tokoa ny Andriamanitra ivavahanay ary mamaly vavaka isanandro zareo koa ny reniny izay marary Jesosy amin'izao fotoana izao hamangy azy ny ianao ary araka ny toro-tenay tamin'ny atoandro noho ny amin'ity rahavavina ity dia ho jerenao avokoa izay rehetra angatahany vavaka eto androany Jehovah Andriamanitra tahaka an'izany koa ny belle-sœurny izay miandry zazakely kambana Jesosy fitahiana ao anatin'ny tokantrano anatin'ny ankohonana ho amorainao anie izany Jesosy tsisy fasarotana na eo ampitondrana voaka na ny amin'ny fiterahana ny fitaovana rehetra ilaina amin'izany ny vola rehetra ilaina amin'izany Jesosy ianao no matsy amin'ny zavatra rehetra ny anome hery an'izany vehivavy izany ianao amin'ny fitondrana voaka Jehovah Andriamanitra ianao fahasalamana hery sy tanjaka izy hiatrehany an'izany fiterahana izany na dia ao anatin'ny fiainana mikorotana tahaka an'izao azy Andriamanitra dia mangataka izay mba hananany hery sy tanjaka Jesosy ahafahany mitondra an'izany zaza izany soamantsara tsy hisy sampona tsy hisy na inona fa ho salama sy soamantsara Jesosy dia ho tonga ny fotoana hiravon'ny fianakaviana ny amin'ny fiaviany izany zaza izany misaotra indrindra Jesosy haleloia amen faly mandray anao ilay nangatapavaka ity voalohany androany dia tonga soa ianao miarapanareo vady mangataka vavaka tompo fa voan'ny Covid izay vady madama tena manakotsako be mivatany ary zanakay mbola tsy fantatra resultat fa marary loha misaotra indrindra tompoko dia mitombo fahasoavana hatrany any Madagasikara ve nareo sa tia ivelany azafady ho anao lenan'ohatra teo mba tsara ihany raha mahatenenao aizany misy nareo dia mafaka fantatra tsara eto tsika ao anatin'izay fa hivavaka ao anareo isika zao mitondra mavaka izay Jesosy ny aty ankohonana ity amin'izao fotoana izao izay mangatapavaka eto Andriamanitra fa dia voan'ny Covid izy mivady Jesosy ary dia efa tena hoe confirmé mihitsy fa Covid mahazo azy reraka ny madama marary manakotsako Jesosy malalo mivavaka izay amin'ity androany ity matotonga eto ity olona ity dia nananao programa Andriamanitra matotonga eto izy Jesosy dia hositranonao ary tsy tonga eto angatabavaka izy raha tsy ianao namangy azy teny amin'ny toerana misy azy Jehovah Andriamanitra mba hiara hivavaka eto izay ary hitondra ny aretiny eo ampelantananao Jesosy Andriamanitra manasitrana ny aretina rehetra ianao na virus izany na arety mandringana izany ninona Jesosy tsy mifidy an'izany ianao fa ny zavatra rehetra dia nositranonao avokoa ary izay rehetra voan'ny Covid nentina teo dia sitrana avokoa ary androany dia mitondra mbavaka n'izy mivady izay Jesosy amin'izao alina izao ihany amin'ity alina ity ihany Jesosy dia ahita fanasitranana izy ireo amin'ity alina ity ihany Jesosy dia hiala ny manakotsako sy ny manai-taina rehetra ny anatin'ny vanitaolana ny anatin'ny nofony sy ny taolany sy ny lalan-drano rehetra any Jehovah Andriamanitra dia tondra fanasitranana ho an'izany tokantrano izany any ianao ary dia hojerenao ny zanany mba tsy ho voakasika izany aretiny izany Jesosy tsy hitondra na inona eo aminy izany aretiny izany misaotra indrindra Jesosy misaotra fa manana ny ranao izay afaka manasitrana ny aretina rehetra misaotra Jesosy haleloia amen na Jesosy pasteur mivady mangataka vavaka mba tena hitombo ara-ponoana ka hita voninahitra Andriamanitra ary tena hita fitiatrany amin'ny Jesosy mankasitraka anareo mivady tsara be izany fangataham-bavaka izany raha vavy dia tena ampitombo anao any Jesosy ampitombo ny finoanao tokoa haleloia ary dia ahita ny voninahiny tokoa ny ianao andrana Jesosy dia mitondra mavaka ny tira vavy ity izay mangeta entany tombo dia ahita ny voninahitra ao anefa dia tsy afaka ny ahitany izany raha tsy miamitombo miakatra finoana miakatra fahatokiana miakatra amin'ny fahafantarana anao Jesosy eo androany Andriamanitra angatahana Jesosy malala mba ahita ny voninahitra ao izy ampitomboy ny finoana ao anatiny ampitomboy ny hery ao anatiny Jesosy ampitomboy ny fitiavana anao ny indrindra fahany manao ny sitraponao ary dia ho hitany fa iseho eo amin'ny foanany voninahitra ao na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana Jehovah Andriamanitra tsy mba hametran'izany ianao fa ho hitany foana izany Jesosy ho hitany izany maraina atoandro hariva amin'ny androm-piainany rehetra Jehovah Andriamanitra rehefa mitombo izy dia miamitombo ihany koa ny zavatra hitany ao aminao misaotra Jesosy ary omeo azy ny osotry ny fahitam-pity entiny mandeha amin'ny fiainany fa ilainy izany Andriamanitra ilainy izany eny amin'ny fiainana andavanandro eny dia omeo azy Jesosy izany fahitam-pity izany mba handreseny amin'ny adiny rehetra Jehovah Andriamanitra misaotra Jesosy io haleluia amen
Hainy tompo pasteur zoko mampionina misaotra tompo fa mamaly vavaka izy satria nangataka vavaka teto za tamin'ny heriny hoe mba ho sitrana maman dia azo fahasalamana daholo koa izay. Misaotra an' Jesosy za fa tena mihaino vavaka tompo ary tsy namely irery izy fa teo foana à chaque fois mitady azy aho dia ho an'Andriamanitra irery voninahitra. Halleluia, amen. Mangataka vavaka za mba ho tanteraka soamantsara ny mariagenay roa izay ataonay bientôt. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Fa itsika mavaka mba ho tanteraka izany fanambadianareo izany. Dia rena Jesosy sitrana soamantsara neny ary dia mamaly vavaka Andriamanitra. Alléluia. Tondra mavaka izay Jesosy amin'izao fotoana izao an'ity rahavavinay ity izay manam-paniriana ny roso amin'ny fanambadiana Jesosy malala izy. Angatahanay Andriamanitra mba tsy hisakatsakana ao anatin'izany. Angatahanay Andriamanitra mba handavorary ny fikasana izy ireo anenao amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina Jesosy io dia ho tanteraka izany ary dia hitsodrano an'izany tokantrano izany ianao. Hisy fiadanana, hisy fifaliana, hisy fifankatiavana indrindra Jehovah Andriamanitra. Tsy hisakatsakana Andriamanitra. Ny asany devoly satana rehetra izay manakatsakana an'izany dia doranay amin'ny afinao fanamasina fa ianao ny fanampiaonan'izy ireo ary dia hainao mihitsy hoe natateraka izay rin'ny fon'izy ireo Jesosy malala. Misaotra sahady ny hafalimbavaka izay efa omenao ary misaotra koa ny amin'ny fanasitranana izay nomenao an'izy ireo fa dia tanteraka tamin'izay rehetra nangatahany. Voninahitra ao anao Jesosy. Halleluia, amen. Fitalana ho aminareo menakavy kely. Za mba mangataka vavaka mba hahery fa valaka amin'ny vatana rehetra ary maso tia hatory foana jenjina be ny olona sady mikohaka malain-komana makasitraka anareo hatrany. Jesosy hamaly fitianareo mandrakariva. Amen. Etsika mbavaka ianao jenjina ny olona. Dia za koa tatoato dia izay nahazo anazy hoe jenjina ny olona dia mikohaka fa za indray nefa misy apeti be dia za koa matanjaka be mihitsy ny vatako ry havana malala. Ny gripa tonga ny lohako fotsiny jenjenjina ny orona mararary loha kely fa ny vatako tena matanjaka be tsisy ohatr'izany mihitsy. Isaorako an'Andriamanitra izany ao fa etsika mbavaka ianao mba hahery. Jesosy entinay ambavaka ity rahavavinay ity amin'izao fotoana izao izay mandalo tsy fahasalamana Jehovah Andriamanitra. Entinay ambavaka Jesosy izy tanao fa tia ny asanao izy ary dia tena hoe ao anatina tsy fahasalamana izy androany. Ao ny aretina, ny faharerahana ara-batana, ny gripa, ny kohaka, ny tsentsina, tsy mazotomana. Jesosy malalo raha olo-kafana eo amin'ny toerany dia efa tahotra sy ovitra ary dia efa tena mangororo hoe voan'ny Covid ve, ho faty ve sy ny sisa. Fa ny rahavavinay Jesosy tsy izany fa entinay eto anatrihanao izy androany ary dia atolotra eo anao mihitsy Jesosy izany vatany malemilemy izany. Ianao ane amerina amin'ny laony ny ainy. Ianao ane Jesosy ame azy fanasitranana. Ianao ane Jesosy tena hoe ho vitamine sy calcium ao anatiny ao ane ny ranao ary akorinany anatin'ny vatany manontolo any zany amin'izao fotoana itenenana izao Jesosy hitondra tanjaka sery ho azy. Ninona zavatra tsy ampy ao anatiny ao Andriamanitra dia ao ampiana amin'ny alalan'ny rano sy ny fanainao masina izany androany Jesosy ary tonga ny rapitso dia hifo ampifaliana hery vaovao tanjaka vaovao no entin'izany rahavavina izany manompo anao indray. Misaotra sahady ny hafalimbavaka mankasitraka Jesosy voninahitra ao anao irery ihany. Amen. Fiadanan'ny Tompo pasteur ao aminareo vady sy ny ankohonanareo. Etahiny Tompo an-tranonareo. Misaotra mankasitraka indrindranareo vady pasteur fa efa sitrana soamantsara zareo nangataham-bavaka teto tamin'ny heriny dia Andriamanitra manankarepasoavana aminareo sy ny ankohonanareo vady. Alleluia. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Fa ilay zanako lamatoa no tratra ny aretina corona dia mba hangataham-bavaka ilay faravavy koa marary. Misaotra melohanareo vady tahiny Tompo hatrany. Misaotra n'Andriamanitra aloha tsika ny hafalimbavaka izay efa azo dia aza matahotra fa namaly anao Andriamanitra tamin'ny heriny dia nahoana moa izy ny tsy hamaly anao androany. Nefa Andriamanitra ara ihany ny atsotsika eto dia hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Entinay ambavaka Jesosy izany zanaka ity rahavavinay ity izany lamatoa sy ny faravavy. Jesosy marary izy ireo amin'izao fotoana izao ary dia voan'ny Covid tahaka ny olona maro be izay voa ihany koa any Madagasikara. Fa androany Andriamanitra mitondra ambavaka an'izy ireo manokana Jesosy mba ho kasihany tananao mahery izy androany. Zareo Jesosy itirenina izay mangeta eta Andriamanitra mba vita miaro tory eto mivavaka ho an'izany zaza izany
ary dia hitanao zany finoana zany, hitanao zany etaetan'izany ary amin'ny alalan'izany ahafahanao manasitrana an'ireo zanan'ireo. Eny Jesosy any amin'ny toerana lavitra any, mifanalavitra any misy azy ireo, fa nefa Andriamanitra ianao dia Andriamanitra lavitra sy ny akaiky. Ary na dia eo akaiky ny aza ny reniny, tsy havitany vitanao aminy akory zany Andriamanitra, fa ianao no anao zavatra mihoatra, ianao no anasitrana, ianao no hitondra fanasitrana feno an'izy ireo. Jehovah Andriamanitra, mangataka fanasitrana avy aminao androany. Ny virus, ny aretina rehetra izay mety tafiditra anatin'ny vatany any Jesosy, ny amin'ny alalan'ny ranao mahery dia hiala zany. Ny alalan'ny ranao mahery dia hiala zany amin'ny alalan'i Jesosy. Hivoaka ao anatin'ny vatany ao ny virus mitondra faharerahana, kohaka, ny aretina rehetra Jesosy ao anatin'ny vatany ao androany dia dorana sy ilay vonona amin'ny ranao, tsy anankely tsy anapahefana, ary dia tsy ho valalam-pandany ho azy zany aretina zany amin'ny anaran'i Jesosy tompony Sabata. Mivavahanay androany fa sitrana izy mena takely. Misaotra ny amin'ny fanasitrana izay efa nomenao an'izy ireo ihany koa nangatavavaka teto tamin'ny heriny, dia sitrana soma tsara Jesosy voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleluja. Amen. Asa ihany tsika. Na eny tompo zoko mampiona sy pasitera menakavy ny fiadanana ny aneo amintsika mandrakariva. Misaotra ny tompo hatrany amin'ny fitiavany sy ny fahasoavany, ary io fahasoavany io no mbola asaiko mangataka vavaka ho an'ny ravaviko sy ny vadiny izay voan'ny Covid, tsy maheo ny fofona fa ny testa mbola tsy mivaly. Ny zandriko vavy sy ny zanany ary ny zanaky ny zokiko vavy izay ny vahiny tao amin'izy ireo samy tratry ny aretina ohatra misehon'ny Covid, fa ny tombony mbola marary be hoe ny tenda. Mitalao ny famondram-pon'i Jesosy ho an'ny fianakaviako mba homeny ny fahasalamana sy todika amin'ny hatrany, ary hisaotra sahady ny famondram-pony sy ny fitiavany, ny voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Halleluja. Amen. Misaotra pasitera mivady mankasitraka hatrany mitombositra hatrany. Ao fa etsika mbavaka etsika mbavaka fa izay ngena anaovantsika an'izao fotoana izao ahafahantsika vavaka ho an'ireo fianakaviantsika ireo androany. Entiny ambavaka Jesosy zany ankonana izany amin'izao fotoana izao izay marary, ny rahavaviny, ity ravavinay ity sy ny vadiny, ny ankohonana hafa ihany koa Jesosy izay marary nitondra an'izy ireo an'izany aretina zany, ary dia samy misy symptôme Covid avokoa. Jesosy malalo mangataka ny famondram-ponao tokoa izay androany mba hijery an'izany tokantrano izany ianao. Hitodika amin'izy ireo anie ny masonao Jesosy amin'ity androany alina ity, ary dia hijery izazany amin'izy ireo ianao Jesosy hitondra fanafody ho an'izy ireo ianao Jesosy malala. Dia ny raha mahery avy aminao zany, ny raha maherinao zany afafinay hidina ny anatin'ny vatany any ny rahanao Jesosy. Ireo rehetrarehetra voatonona teto ireo Andriamanitra dia hidina ao anatiny any ny rahanao Jesosy malala. Atao fantany fa ny famondram-ponao no mbola mahavelona azy. Atao fitsapany Andriamanitra fa mbola misy anao azo antsoina andro aman'alina hitondra fanasitranana ho an'izy ireo Jesosy io. Mangataka ny famondram-ponao sy ny fahasoavanao izay hitondra fanasitranana, anasitrana an'izany ankohonana izany anie ianao, ary amin'ity alina ity ihany Andriamanitra dia hiova ny toe-pahasalamana izy ireo. Tonga na rapito Jesosy efa zavatra hafa miainan'izy ireo Jesosy, fa hitondra fahasalamana ho an'izany tokantrano izany ianao, ary ho fantany fa mahavelona sy mahery ny Andriamanitra hivavahanay, anetina mbavaka izy dia velona, anetina mbavaka izy dia sitrana, ary hanampy azy ihany koa izany hitodika aminao. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleluja. Amen. Ny pasitera mivady, za mangataka vavaka fa efa ela betsy ny resaka tamin'ny mamako, tena mahatsiaro zareza mba ho afaka devoly izay manamafy zare, ka tafanadino mba hiantso zareo. Misaotra. Ao fa etsika mbavaka ianao rahavavy, hitanao fa hiantso anao reo ny anaran'i Jesosy. Ao alohan'ny farany taona hiantso anao reo, ankonanao reo fianakavianao reo ray aman-drenao reo, hiantso anao reo amin'ny anaran'i Jesosy. Nitenenako izany androany, ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Jesosy mitondra mbavaka an'ity rahavavy ity izay amin'izao fotoana izao izay mahatsiaro tokoa fa nafoiny ny ray aman-dreniny, nafoiny ny havany, ary dia tsy mahatsiaro hiantso azy mihitsy ireo havan'ireo Jesosy malala. Adininy tanteraka mihitsy Jesosy io. Davida dia efa niteny mihitsy fa raiko aman-dreniko mahafoy aho fa Jehovah mandray ahy. Fa androany Andriamanitra malahelo izy satria adininy havana izy. Jesosy ny fanahy mahery avy aminao ny hamangy an'izany ray aman-dreny izany amin'izao alina izao.
ny fanamasina mangandreo ankonanareo amin'izao alina izao ary tsy atafandrimandry azy ireo hivadibadika izy ireo amin'ity alina ity hivadibadika amin'izao alina izao hivadibadika amin'ny anaran'i Jesosy ary vao tonga napitsy maray dia mividy kredi tsy maintsy miantso an'ity rahavavina ity mialohan'io farany taona eo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaranao Jesosy ny devoly izay manamafy ny fonindreo olona ireo ny fanahy ny fanilikiliana ny anaran'i Jesosy tompony sabata androany dia rovana hiarodana amin'ny anaran'i Jesosy tsy manakely tsy manam-pahefana amin'ny fiainan'ity rahavavina ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata androany Andriamanitra ny fanahy mahery avy aminao no ankinanay izay tsy teny izay tsy andefa mesazy fa ny fanamasina androany no angatahanay hiasa ao anatin'izany vavaka izany misaotra sahady Andriamanitra fa mamaly vavaka ianao. Halleluia. Amen. Fidanan'ny tompo aneo amin'ny pastera sy ny ankonany mangataka vavaka ho an'ny eziko izay tsy mbola mety teraka nefa efa miditra 39e semaine izao any ka lasa somary miasa aloha izy mba ho teraka somatsara ary ho salama tsara ny endry sy ny zaza ary mangataka vavaka koa ho an'ny zandriko izay vao manomboka varotra mba handeha tsara ny tsenany ary mba tsisy tsakatsakana ny fanaovana izany asa izany mankasitraka indrindra itsika mbavaka izy ho teraka somatsara ny anaran'i Jesosy. Tona mbavaka izay Jesosy an'ity rahavavy kely ity izay efa miandry andro. Jesosy ny angatahanay aminao voalohany dia esory ao anatiny ny tahotra sy ny ororo. Fanentina mbavaka izy ary miandry anao ampifaliana, miandry an'izany zaza zany ampatonina. Ny devoly tsy mahazo manararoatra ao anatin'izany, tsy mahazo mitondra fitaitaina, tsy mahazo mitondra tahotra ao anatin'izany rahavavy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ho tonga ampifaliana izany zaza izany. Jesosy tena entina mbavaka ny fahaterahany amin'izao fotoana izao ary dia ho amorainao mihitsy tahaka ny tsy niteraka akory fa dia tena tsy hareny na dia marary tsy ho ela fa ho teraka somatsara amin'ny fomba tsy takatry ny saina Andriamanitra hiasa ao anatin'izany rahavavy izany ianao ary dia hifaly izay rehetrarehetra Jesosy fa ho teraka somatsara izy amin'ny anaranao Jesosy entina mbavaka ihany koa ny tsena n'izany zandriny izay vao nisokafana izany tsofina iarana amin'ny anaranao Jesosy tsy ody tsy fandroritana ny ao anatin'izany tsena izany tsy ody gasy ny ao anatin'izany tsena izany fa ositra Andriamanitra izay misintona client misintona ny fitahianao ao anatin'izany tsena izany Andriamanitra ary tena izy aza ho gaga fa tsena vao misokatra dia andeha be satria nentina mbavaka satria nitsofina rano Jesosy eo dia angatahanay mihitsy ny ositra ny fitahiana avy aminao hanositra an'izany tsena izany ho voninahitry ny anaranao rery ihany any ny fahombiazany Andriamanitra ary dia hiterany anao zany fahombiazany izany hisaorany anaranao zany any andratany anao zany ary ho fantafatseriny natanjany fa ny herinao alleloia ny voninahitra ao ny fitahianao misaotra Jehovahandriamanitra voninahitra ao anao rery ihany. Amen. Narabanao ilay vao tonga androany ito androany ianao fa nandefa mesazy teto androany dia miaraba anao afaly mandray anao ny tena tsara indrindra raha mba misy foana anareo rehefa mandefa mesazy dia mba teneny hoe avy aty Ananina misy anahy dia mba afaka fantatritsika hoe ianao any Ananina dia mba mahafinaritra be any dia tahiny Jesosy ndao ary salama tompoko pastera mangataka vavaka za pastera manana olana za io ary mifampiditra amin'ny fianakaviana koa dia manome fisaorana mialoha tompoko samy tahiny Jesosy isika rehetra. Amen. Izay zany antsika mbavaka manana olana izy dia mifampiditra amin'ny fianakaviana tsy ny teny izy hoe inona ilay olana fa antsika mbavaka fotsiny mba hivaza ny olana izany amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra mbavaka n'ity rahavavina ity zahay hisaorana ianao ny fahatongavany eto androany fa ianao no namangy azy tany amin'ny toerana misy azy ary dia navilinao teto ny lalany ary za mino fa tsy kisendasendra izany Andriamanitra fa misy voninahitra tianao ampahitana azy mba totonga eto izy ary dia hisaorana ny anaranao sahady izany. Androany Jesosy raha izany no tiany entina mbavaka eto ny olana izay entina eto anatrehanao satria mifampiditra amin'ny fianakaviana ary matoa izany entina mbavaka dia zavatra sarotra izany. Ny zavatra entina mbavaka dia zavatra efa tsy vitan'ny fisainana intsony, tsy vitan'ny eritreritra sy ny vahaolana ny saina intsony Andriamanitra fa entina eto anatrehanao amin'ity fotoana androany ity Jesosy. Ianao anie hamany olana izay mifamatopatotra. Ianao anie Jesosy tahaka ny namahanao Andriamanitra tena hoe ny fatorana rehetra izay geza rehetrarehetra namatotra ny olona dia tahaka izany ny hamahanao ny olana ity rahavavy ity ary tena izy aza ho gaga Andriamanitra fa fomba tsy takatry ny saina dia hilamina sy ravina izany zavatra izany Jesosy tsy fantatra inona mety nahatonga ny olana mety izy mihitsy aza ny diso tao anatin'izany tsy fantatray fa ny angatahanay aminao androany Andriamanitra tonga eto izy mangataka aminao
dia ny famindram-ponao any hijery azy, ny fahasoavanao any hamonjy azy Andriamanitra ao anatin'izany olana izay mahatery azy izany. Misaotra Jesosy io, voninahitra ny eo anao irery ihany. Amen. Kely sisa, kelikely sady sisa, nandeha aingana ihany ka itsika. Halleloja. Tain'i Jesosy fa tsy tena zoky mampionina mangataka vavaka za mba halovany Jesosy ireo ray tampo amiko sy ny ankohonanay amin'izao arety mandingana izao mankasitraka nanao vady hatrany. Amen. Antsika rehetra mihitsy androany ao anatin'ity vavaka ity dia tena ndoantsika hiary hivavaka indray tamin'ny moanareo Jesosy tamin'ny atoandro, dia ndoantsika hivavaka amin'izany e. Tsika rehetra samy hoarovan'Andriamanitra daholo ny ankohonantsika satria torotentsika teo dia miteny hoe mifalia ianareo dia tsika hifaly, fa nefa tsika tsy afaka hifaly raha toa ka sanatria ray aman-drenitsika na ny ray tampohantsika lavony io aretiny io ry havana. Iza ry havana ny afaka hifaly amin'izany, fahoriana ange izany ry havana malala hoe sanatria misy lavony io no lakaiky antsika tena mahakasika antsika izany ary tena tsy hifaly amin'izany tsika. Andeontsika hangataka androany noho ny amintsika araka ny toriteny tamin'ny atoandro dia hojeren'Andriamanitra ireo fianakaviantsika ireo. Jesosy ihany mbola mitondra mbavaka indray izay androany ireo fianakaviana akaiky anay Andriamanitra, ireo tena mahakasika ny fonay, ireo olona fantatray, ireo namanay izay tena hoe mifanerasera aminay Jesosy io. Jereo manokana anatin'izao arety mandringana izao, fa tena mandringana tokoa ange ny aretina Jesosy ary tsy mitsitsy, tsy mijery volokoditra, tsy mijery tavan'olona, tsy mijery vola makarena, fa niza dia afaka hanolavo izany aretin'izany avokoa raha tsy manana anao Andriamanitra. Fa izay nefa manana anao Jesosy ary noho ny fanananay anao dia azonay antoka fa ho arovanareo fianakaviana ireo, ireo ray tampo aminay, ireo ray aman-drenonay, ireo namana anay akaiky, ireo cousin cousine, tonton tantine. Jesosy io mangataka izay amin'ity androany ity mba ho asianao fefi-manodidina amin'ny alalan'ny afonao any ireo fianakaviana ireo isam-batan'olona Andriamanitra. Fantatra efa mbola manao tsy mety izy ireo, mpanoty izy ireo, manao zavatra tsy araka ny sitraponao izy ireo, maniratira mihitsy aza ny sasany. Tena hoe milalao fahotana ange izy ireo Andriamanitra, tsy miaino anao ange ireo Jesosy. Fa izay androany mivavaka satria fantatrao tsara fa raha ireo no sanatria maninona ao anatin'izao aretin'izao dia voakasika ange izay Andriamanitra. Ary dia na dia izahay aza tsy afaka ny faly, malahelo ny fonay. Jesosy io mangataka izay amin'ity androany ity Andriamanitra. Arovy amin'ny ranao ireo fianakaviana ireo, tianay ireo ary ianao mahafantatra fa tena tianay ireo ary eo amponay ireo Jesosy io. Arovy ireo Andriamanitra, arovy ireo Jesosy ary amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy tena entinay ambavaka mihitsy ireo zanakay, lavitra anay mihitsy, tena lavitra azy ny zanany, ny vinantony, ny zafikely, ny olona rehetrarehetra izay manodidina anay Jesosy angatanay hositrany ranao any amin'izao fotoana androany izao. Misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra, mankasitraka Tompo. Halleluja. Amen. Tain'ny tompony areo vady mangataka vavaka mba ho sitrana vehivavy iray sy lehilahy iray ao amin'ny fianakaviana voan'ny Covid any Madagasikara dia tsy mandeha koa ny jiro hatry ny alina any amin'ny misy andro zareo. Saotra betsaka an'i Jesosy sy anareo vady. Io aloha dia tena olana ry havana malala, tena olana goavana tena sedrain'ny firenentsika ry havana. Ny aretina efa mandringana ry havana malala, fa dia tena manao ny ataony koa izao jiro maty lava. Tena miteny koa izao fahantrana lalina izao vidim-piainana miakatra sy ny zavatra rehetra izao ry havana. Mampalahelo ny firenentsika ry havana malala. Fa dia toika moa eto dia mivavaka foana ary mbola manantena an'Andriamanitra foana hatramin'ny farantsika. Vavaka aritsika amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra mbavaka ny fianakaviana izay Jesosy ny ankohona n'ity ravavina ity izay mangataka vavaka lehilahy ray fianakaviana ny voan'ny Covid, vehivavy ray sy lehilahy ray. Jesosy io entinay ambavaka izany olona izany Andriamanitra. Tena entinay ambavaka Jesosy mba ho nerinao any hanasitrana azy. Fantatray ange Jesosy fa raha volana ampiasainao anatin'ny fanafody any Madagasikara Andriamanitra dia ho faty avokoa ny olona rehetra satria tsy manam-bola. Lafo dia lafo ny fanafody, lafo dia lafo ny oxygène Jesosy. Ny jiro mbola tapaka ihany koa ka na manam-bola hividianana oxygène aza rehefa tapaka ny jiro dia maty ihany satria sepotra ihany. Fa ianao mihitsy no angatahanay androany.
ianao no angatana iandroany Jehovandriamanitra hiditra tsehatra ao anatin'izany, ao anatin'izany aretin'izany ane ianao Jesosy hiditra tsehatra ao anatin'izany aretin'izany ane ianao Jesosy malalo. Alleluia. Ary dia tona fanasitranana ho an'izany lehilahy sy vehivavy izay nentina ambavaka izany. Misaotra anao a Jesosy, misaotra fa mamaly vavaka anay ianao, voninahitra ny eo anao irery ihany. Halleluia. Amen. Etetikely mbola mitoy ihany tsika ao anatin'ny fitondrana ambavaka. Ianyary tahiny tompo pasteur mivady mivavaka matiako angatahako eto dia mba ampitombo ny fiainako, ny fanaiko ampitombo ny fanahiko bebe kokoa ao amin'ny tompo. Amen. Alleluia. Fijoroana vavolombelona isaorako be dia be ny tompo Andriamanitra fa tena be dia be tokoa ny soa sy valim-bavaka nomeny anay menakavy kely. Dia ilaina ny tompo ary voninahitra sy dira ho anazy mandrakizay. Amen. Alleluia. Makasitraka indrindra ho anareo mpianakavy kely tahiny tompo hatranonareo. Amen. Alleluia. Ny finoana mivady izany mba tiako hitombo indrindra fa ny vadiko mba tena hiova. Amen. Alleluia. Makasitraka indrindra pasteur vady ianao aloha no mila mandroso ny vadinao mbola hitanareo ho antsika izay manana olana amin'ny resaka fanambadiana resaka vady mbola tsy mivavaka dia tsotra fotsiny zavatra teneniko anareo, mbola tsy tonga amin'ny vadinareo aloha ny antso fa tonga aminareo any dia nareo le mandre antso no mila mandroso. Aza miandry ireo ankizy be dia be manambady eto dia saika ohatrohatr'izay daholo ny kahan'zareo le natao batisa. Nandroso zareo ara-panahy, tsy niandry ny vadiny izany izy, ka raha hiandry ny vadiny eo dia hiary taraiky eo ihany nareo vady. Fa i Abigail ary avana vetivety kely fotsiny 2 minitra fotsiny no zavako an'izay sady ampahirizako antsika. I Abigail ary avana atao anaty baiboly rehefa nanao tsy nety ny vadiny, Nabala ny anaran'ny vadiny any amin'ny Samuela voalohany misy an'izany tantara izany, efa nitoriako teto indray andro efa ela. Dia i Abigail tsy niandry an'ny Nabala. Tsisy mihitsy izany hoe tena andrasako aloha Nabala ho tonga saina hiova zay avy anao dingana, fa raha izay no nataony Abigail dia maty ny Davida teo izy sy ny ankohonany. Satria Davida miala avy any efa miaraka amin'ny sabatra, miaraka amin'ny miaramila andeha hamono andringana ny ankohonan'ny Abigail sy ankohonan'ny Nabala io, satria ny antony tsy nirarahiny Nabala izy rehefa mba nangataka zavatra tamin'ny Nabala nefa izy nanao soan'io tokantrano io. Fa avy eo no valiany Nabala avonavona sy teny mahery ny zavatra nataony Davida dia tezitra Davida efa nanana miaramila. Dia efa andeha izy andringana n'io tokantrano io miaraka amin'ny sabatra sy ny miaramila efa 100 lahy. Eritreretinao amin'izany. Ka raha ohatra izany ka niandry Abigail hoe aleoloha tonga saina ny vadiko izay vao andeha hanamby tamin'ny Davida dia taraiky dia maty teo izy menakavy, niara-maty teo hatramin'ny zanany. Izany ange mahatonga antsika rahavavy mila mandroso ny tena Andriamanitra hoe maneke ny vadinareo dia tsy hoe kory na dia tsy mivavaka raha vadinareo dia andraso eo, tsy izany. Fa rehefa aminao tonga ny antson'Andriamanitra dia miazaka za. Dia nataony Abigail nafeniny tamin'ny Nabala, lasa izy nanao zavatra ho an'ny Davida, ny feheziny ny apepam-boaloboka, nentiny ny divay, nentiny ny sakafo, izay rehetrarehetra hitany teo dia nentiny dia nataony tao anaty arkely dia lasa izy nandeha nitaingina boriky dia nandeha nitsena ny Davida aingana tery amin'ny atsasa-dalana nataony Abigail ary afana. Mba hahatonga hahatonga ny Davida ilefitra tsy hamono andringana ny tokantranony sy ny ankohonany. Ry havana malala, ianao raha tianao voavonjy ny ankohonanao dia ianao manaova dingana, aza miandry. Fa ho faty eo ihany ary ho tratra farany eo daholo ihany raha sanatrika izay. Dia ny zavatra antrana rehefa niakohaka teo amin'ny Davida Abigail, tsy jery verset manko antsika fa tantaraiko fotsiny tantara. Dia niakohaka tamin'ny Davida Abigail dia nanaiky Davida nilefitra teo anoloany ary teo anao ihany Davida dia niova hevitra fa tsy andeha hamono intsony an'ilay tokantrano. Ary nafinaritra be fa nentiny Davida Abigail
ny nabala maty ny tahotra tao maty tao ihany ange nabala rehefa avy eo ino ny sakatsakana ny Abigaila teo fa maty izy dia avy eo tsy afaka nanaka anazy tsony i Abigaila tafita lasa vadin'ny mpanjaka ry havana za teteny aminao androany aza vela mihitsy manakana anao amin'ny ara-panahinao zany za koa tsy teny hoe faty ny vadinao tsia fa ny sakana rehetra eo aminao azon'Andriamanitra tao mihitsy ny manala ny reny rehefa mandroso ianao vitan'Andriamanitra zany no mampitony manajanona ny sakana rehefa ianao manana heritsaina hoe androso Andriamanitra momba ahy ianao raha tsy tianao ringana ny tokantranonao dia mandroso ianao ara-panahy ianao zay tonga raha lehilahy ianao ny tonga eto ka ianao no tonga avy any antson'Andriamanitra dia aza miandry ny vadinao avy hatrany dia mandroso raha vehivavy ianao no tonga eto aza miandry n'izany iza fa mandroso fa zany no afaka avonjy ianao sy ny ankohonanao fampahelezana tsotsotra fotsiny moa zay fa mino fa voaray atsika izay zavatra izay ivavakaritsika amin'izao fotoan'izao ho an'ity rahavavy ity Jehovah-Andriamanitra misaotra anao Jesosy ny amin'izao fotoan'izao ary mitondra-bavaka n'ity tokantrano ity izay manana etaeta androso Jesosy ny etaeta ao anatiny fa ny fanapahan-kevitra ny tsy ampy ary androany dia mangataka anao fanamasina mba tena ilatsaka ao amin'ny tahaka ny afo mihitsy ianao ary dia rehefa midina ao aminy ianao dia eo izy dia hanapa-kevitra Jesosy fa androso ary tsisy ninona afaka ny hanaka anazy nitsony eo anoloany fa teo voavonjy izy teo avitra izy dia izy no androso atoseho izy Andriamanitra aporisiho izy Jesosy amin'ny fomba rehetrarehetra izay azonao atao mihitsy aporisihanao azy androso ara-panahy fa ao anatin'ny fandrosony ara-panahy no ombiazany fiainany ao anatin'ny fandrosony ara-panahy no andreseny ny fahavalo rehetra izay mananotanina ny tokantranony Andriamanitra ny tsy fahombiazana rehetra Jehovah-Andriamanitra resy ao anatin'ny fandrosony ara-panahy Jesosy io androany dia mangataka aminao ianao ane hita ianao ane hijery ianao ane hanome azy herim-po heritsaina ahafahany mandroso aleloia misaotra anao izy ireo ao anatin'ny fisalasalana ny tahotra ny finoana izy mivady entinety ratrianao mihitsy mba ahery ary misaotra anao fa efa nanehoana ny voninahitra foana nge izy nandray valim-bavaka nge izy Andriamanitra tahaka ny ahoana ny valim-bavaka efa noraisiny taminao betsaka nge Jesosy ary dia androany Andriamanitra mbola tsy hitsahatra eo izany valim-bavaka izany raha toka vonina ny androso ny rahavavinay misaotra Jehovah-Andriamanitra misaotra Jesosy voninahitra ao anao rery ihany haleloia amen fangatambavaka farany ary itsika amin'izao fotoan'izao aorianan'ity vavaka ity ny tonambavaka firenentsika aoriana fitonambavaka firenena dia ira anankiray farany arahantsika eto anaovantsika veloma maretatra amin'ny farany sika rehetrarehetra tahiny tompo pastora mivady mangataka vavaka mba hitombo hatranony ny fanamasina ato anatiko ary ny ankohonako mba hidirany fahamasinana mandrakariva ko mba ho mafy orina amin'Andriamanitra ny taona ho avy ity koa any mba ho feno fanambinana avy amin'Andriamanitra mandrakariva ho fahentsika vavaka izy tsodrany eto irahantsika na amin'ny 31 alina amin'ny zoma alina zany dia hitsodrana anareo tsy mivady na amin'ny sabata tongava foana zany na 31 na sabata aza raha te fotoam-bavaka fa ny fotoana anankiray amin'ireo dia tsy maintsy andray tsodranotsika rehetrarehetra dia ny tsodrano raisinao eto dia ho hitanao fa anokatra ny lalanao amin'ny taona ho avy io ary tsisy fahavalo ajanona eo anoloanao aleloia eo afakantsika amin'izao fotoan'izao ho any rahavavintsika Jesosy amin'ny tonam-bavaka ny rahavavina ity izay Andriamanitra mba hitombo foana hono ny fanahy masina ao anatiny ary dia hitombo ny ositra ao anatiny hitombo Andriamanitra ny finoany hitombo ny zava-panahy rehetra Jesosy ao anatin'ity rahavavina ity satria izany no faniriany Andriamanitra mangataka aminao Jesosy ho ampiasainao ane izy mihoatra lavitra noho ny tamin'ny taona 2021 mbola ho ampiasainao azy amin'ny 2022 ary dia ho tahinao tahaka an'izany ihany koa ny tokantranony ny ankohonany ny asa aman-draharaha ny zanany izay rehetra momba azy sy mikasika azy Andriamanitra dia ho tahinao aleloia ary dia ho jerenao manokana Andriamanitra ho feno fanambinana tokoa ane ny taona ho avy Jesosy ary dia ho adininy ho lasan'ity taona 120 ity avokoa ny karazana alahelo sy ranomaso sy ny zavatra sarotra rehetra Jesosy ho avalina ato anatin'ity taona ity fa amin'ny taona ho avy dia
hijoro ary any amin'ny fijoroana sy ny fibanjirana ny lanitra zany sisa no adinay. Aleloia. Ary ady irahanay aminao zany, irahanay mandresy aminao zany. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery any. Aleloia. Amen. Mivavaka antsika amin'izao fotoan'izao hamarana antsika ny vavaka, mivavaka ho an'ny firenentsika. Dia ao aorian'asantsika dia hanao hira anankiray fanaovantsika veloma eto. Misaotra anao zay Jesosy ny ahafantaterahan'ny fotoana rehetra androany. Mankasitraka Jehovahandriamanitra fa ninona mety fikasana tianay natao teto dia tsy nisy tanteraka raha tsy ianao ny asa teto. Misaotra tamin'ny hery izay mbola nomenao anay nafanay nanatanteraka izao fandaharana izao fa avy aminao ny hery, avy aminao ny tanjaka Andriamanitra, ahafahanay mbola tonga eto manao an'izao fandaharana izao Jehovahandriamanitra. Misaotra ny amin'ny vavaka rehetra izay tonga teto, misaotra ny amin'ny valim-bavaka izay voaray ihany koa tsy adinonay reny. Ary atolotra eo anao ny fiderana ny fisaorana fankasitrahana voninahitra rehetra Jehovahandriamanitra amendrika anao zany Jesosy. Misaotra ny amin'ny vavaka izay vita teto fa izay mino sy matoky ary manantena, fa tsy fotoana very ny laninay teto Andriamanitra raha niary tory teto izahay, fa valim-bavaka kosa te miandry anay satria izany Andriamanitra no hamantarana zany Jesosy, ny famantarana ho anay fa tena momba anay tokoa ianao dia izay mandray valim-bavaka Jehovahandriamanitra. Androany Jesosy tsy adinonay ny mitondra mavaka ny firenena izay miainao anaty ady sarotra tokoa amin'izao fotoana izao, miainao anatina fangiry firiana, fanahitainana aretina, fahoriana Jesosy ohatran'ny saika ohatran'ny isa tokantrano dia miaina anatina fahoriana avokoa, anaty fitaitainana avokoa. Ary izay olona rehetra miresaka aminay dia ohatran'ny tsy mahita intsony izay hoe iza reny mba olona miadana ao Madagasikara ao, iza ny olona tsy manana ady saina sy tahotra, fa atao saika ny isa tokantrano. Jesosy malalo mitondra mbavaka ny firenenay izay. Ianao malala fa milanao zany firenenay izany. Ianao malala, tena milanao tokoa. Fantatr'izy ireo ihany fa ianao no mahavonjy. Fantatr'izy ireo ihany Andriamanitra fa ao aminao no misy fiarovana mafy. Ianao no afaka manafaka amin'ny zavatsarotra rehetra sy manazitra ny aretina. Fa saingy indrisy Jesosy, ambany dia ambany ny finoan'izy ireo. Ambany dia ambany ny fahatokian'izy ireo anao. Ambany dia ambany ny fanaovan'izy ireo ny sitraponao, ny fankatoavan'izy ireo anao. Ambany dia ambany Andriamanitra. Ary izany mahatonga ny herinao tsy miseho anatin'izany firenena izany. Mahatonga ny herinao takona ary tsy mahita an'izany ny olona na dia tena miandratra an'izany aza. Androana Jesosy mitondra mbavaka. Jehovahandriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra izay tokony hampahery olona ao anatin'izao ady mafy izao. Tokony tena hijoro mpampahery, hijoro tena hitarika amin'ny fahamarinana, aiza ny lalana tena tokony hombana ao anatin'izao fahamarinana izao. Jereo an'izy ireny, avereno. Raha misy amin'izy ireny mivily, ianao amerina an'izy ireny Andriamanitra. Avereno amin'ny fahamarinana izy ireny Jesosy, ahafahana fo amin'ny fanomanana ny mandrakizay an'ny olona Jehovahandriamanitra. Jery androtsy iray avy any ianao. Jereo ireo olona mahantra amin'izao fotoana izao izay vao marary dia tahaka ny miandry fahafatesana fotsiny sisa fa tsy afaka hanao na inona na inona. O Jesosy, jereo ireo olona izay tsy manan-kely lofana. Jereo Andriamanitra ny olona izay tena miaina anatina fahasahiranana amin'ny zavatra rehetra. Tsy afaka intsony na dia malagasy samy malagasy tsy afaka mifamonjy satria samy sahirana, samy mijaly, samy ory. Jehovahandriamanitra, ho aiza moa izay ny taraina eto an-tongotra ao ihany Jesosy. Raha mbola misy azonao atao amin'ny firenena io Jesosy, raha mbola misy famindram-po azonao ahomena dia mamindra fo. Raha mbola misy famelan-keloka azonao ahidina Jehovahandriamanitra, mamela heloka Jesosy fa izany no tsy ampy amin'ny firenenay. Jereo ny tsirairay avy, jereo Andriamanitra ny isam-batan'olona. Raha mbola misy azonao vonjena dia vonjeo any amin'ny hopitaly any amin'izao fotoana izao, feno olona marary any, feno olona sepotra any, feno olona tena miady amin'ny fahafatesana any, misy olona tena mitomany mitotototo, mitady vola, mivarom-pananana satria mafy ny aretina. Jesosy malalo mivavaka izay Andriamanitra. Jereo Andriamanitra, jereo Jesosy fa tsy afaka hanao na inona na inona izay. Jereo ireo milavoravo tanana ireo efa kivy. Ampaherezo Jehovahandriamanitra, ampaherezo hitodio manokana ny fiainan'ny malagasy. Misaotra anao a Jesosy. Ianao nefa laza fa raha mbola hisy ny farany dia tsy foana ny fanantenanay. Ary izany mahatonga anay mbola mivavaka satria mbola tsy tonga ny farany, mbola tsy foana ny fanantenanay. Fa mifantatra efa mbola misy azonao atao. Aleluia. Misaotra Tompo, voninahitra ny eo anao rery ihany. Aleluia. Amen. Eny ary tapitra ny fitondrana mbavakantsika dia
misaotra nareo nahatra ny teo hatramin'ny farany reo daholo nareo tsisy niala aleloia faly be mola mahita nareo eto na dia efa alina dia alina aza ny andro dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ireny mahereza tsika rehetra fa tsika mifampitondram-bavaka foana raha mbola misy ny fotoana misaotra nareo niala mivavaka teto androany satria tsara fantatrareo fa tsy za rery akory no mivavaka teto fa tsika rehetra ny ao anatin'ny groupe d'intercession atao anatin'ny ramoka izao dia miara mitondram-bavaka rehefa ohatran'izao dia tsika rehetra ihany koa mino fa na dia androany azy ianao vao tonga teto dia nandray anjara atao anatin'izany vavaka izany dia saorako manokana isika rehetra voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery ihany amarana ny fotoana aritsika dia ndao ataontsika tira mahafinaritra ity anaovanay velomanareo rapitso indrayntsika mioneto engany mba hisy ny fandarana rapitso fa milaza eo ihany anefa izay raha sanatrika tsisy ny fandarana satria misy zavatra tsy maintsy alendray rapitso dia hita hoe ho tonga ao ara-potoana ve izahay fa milaza eto ihany anefa ny vaovao raha sanatrika tsisy fandarana rapitso dia amin'ny zomatsika miaraka eto zomahalitsika eto iara ifalitsika iara idiran'Andriamanitra iara amarana ny taona isika rehetrarehetra amin'ny zomahalina raha toka tsy misy ny rapitso dia voninahitra n'Andriamanitra ndawary alefatsika nira anomesantsika voninahitra n'Andriamanitra
rehetrarehetra andrasako ihany fa ho avy ianao. Eny ary araka ny lazaiko teo dia misy vavaka anankiroa vakitsika satria manjary mampalahelo hoe teto ihany zareo nefa tsy voavaky efa taratara moa ny anankiray vao tonga dia vakitsika izy anankiroa reto amin'izao fotoan'izao mety namavaka daholo ka aza matahotra nareo fa tsika eto natao amin'izany mihitsy tany to pasteur mivady angataka vavaka pasteur fa ny zanako manavy sy marary an-doha sao dia sanatrika corona misaotra ny mankasitraka indrindra pasteur mivady dia tany tompo hatrany ane ianareo etsika mbavaka ary ny zanaka ao amin'izao fotoana izao jesosy androany izay dia mitondra mbavaka nyity rahavavy ity izay marary ny zanany marary an-doha Jehovandriamanitra mitondra mbavaka izay satatra tsony tokoa na corona na tsy corona fa zavatra fantatray dia na inona izany na inona Jesosy hoentina eto anatrehanao satria ianao ihany manasitrana ianao ihany manafaka ianao ihany Jesosy ianao tsy mifidy tsy mila antaninao akory hoe nanahoana ny test positif ve sa négatif tsy ilainao fantarina izany fa zavatra fantarinao androany dia zao tonga eo anatrehanao ve ny dossier tonga eo anatrehanao ve izany olona izany ary androany dia hoentina eto anatrehanao izany zaza izany anasitrana azy anie ianao mitondra fanasitranana ho azy anie ianao ary dia amin'ity alina ity ihany Andriamanitra dia hanomboka hita fiovana izy hiala izany aretina andoha izany hiala ny fanaitenany sy ny manakotsako rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny symptôme rehetra mitsahatra amin'ity androany ity ny anara-mahery Jesosy tompony sabata no ambatahana izany misaotra indrindra Jesosy voninahitra ny ao anao rery ihany amen mialatsiny hoaka kely ia mangataka vavaka ho an'ny reniko olona avy any Canada no mangataka vavaka amintsika mahafinaritra izany faly mandray anareo avy any Canada indray izany izay alleloia misy ondrontsika indray izany avy any Canada manaraka eto dia faly miaraka aminao izahay mangataka vavaka ho an'ny reniko sitrana ny aretiny rehetra an'ny zandriko mba havita ny tranony vavaka mba hitsaratra sy anjavona ny fitoriana rehetra ary mitoy ny asako rehetra ny fikarohana ataoko mitoy ny financement amin'ny fikarohana mitoy sy ny fianarako amin'ny janvier 2022 ny reniko sy ny zandriko any Madagasikara zareno no aty ivelany misaotra betsaka mitondra mbavaka any Canada no misy azy alleluia maherezy ianao fa ivavaka ho anao zahay vavaka ho anao izahay Jesosy mitondra mbavaka nyity rahavavina ity izahay amin'izao fotoana izao Andriamanitra izay izy rery tokoa ny any amin'ny toerana lavitra any Canada any Jesosy misaotra anao fa nampionao eto amin'ity fandaharana ity izahay ary ny teninao dia milaza fa mampitoetra ny trano izay irery tena ianao ary eto dia tahaka ny tranonao Andriamanitra misy fifaliana eto misy fiarahamonina eto misy fiarahana ary dia misaotra anao fa nataonao mihaona amin'izao trano kely ny andramoka izao izy Andriamanitra dia tonga eto alleluia dia misaotra betsaka Jesosy ary mino fa tsy tonga fotsiny eto izy fa misy zavatra efa nomaninao azy androany Jesosy dia mitondra mbavaka ny fiainany amin'izao fotoana izao ny reniny izay marary ho sitrana amin'ny aretina rehetra ny izany Jesosy ny faniriany ary fantatrao fa raha ty alavitra ty izay no mandre fa tsy salamana ray aman-dreny dia tahaka ny ahoana moa Jesosy ny fiasan'ny saina sy ny fahorinay fa androany Jesosy mangataka
ianasitraranao ny reniny amin'izao fotoana izao izay marary, ny zandriny ihany koa izay manao trano. Jesosy hoe havitan'izany trano zany atsofoina iranao amin'ny anaranao Jesosy, tsy hisakatsaka n'izany trano izao fa ho vita soma tsara. Aleloia, hamatsy azy amin'ny lafiny rehetra ianao. Ninina Andriamanitra fandaniana ilaina eo anatin'izany fahavitana trano izany dia havita izy amin'ny anaranao Jesosy, satria fitahianao, ny fitahianao no ahavitany an'izany, tsy ny heriny, tsy ny tanjany, tsy ny sainy, fa ny fitahiana avy amin'ny Jehovah ny ahafahany mahavita an'izany trano zany. Ny asany Andriamanitra, ny fikarohana ataony any Kanada, Jehovah Andriamanitra ho jerenao manokana ny omeo sainy izy, ho avahanao ampianatra rehetra, satria olona manomboka mitady anao mangetaeta ary manomboka eto dia tsy ny sainy sy ny fahaizany irery intsony no hiasa ao anatin'izany fikarohana izany, fa miampy ny fanahy masinao Andriamanitra, ary dia ahomby izy amin'ny zavatra rehetra ataony, hamiratra any amin'izany toerana izany Jesosy. Entinay ambavaka Andriamanitra, entinay ambavaka ny fiainany rehetra. Jesosy malala ny financement Andriamanitra, ny fikarohana Andriamanitra, ny fianarana hitohy amin'ny 2022, tsy ho tapatapaka Andriamanitra. Ninina mety fikortanan'ny firenena misy azy, Jesosy malala dia ho avahanao izany vavavinay izany, ho avahanao amin'ny olona rehetra, tsy akasika ny fianarana, tsy akasika ny fiainana izany fikortanana izany Jehovah Andriamanitra, fa hitohy tahaka ny mahazatra ny fiainany, ary dia ho fitahiana ho an'ny ankohonany sy ny fianakaviana, ho reharehany ray aman-dreniny sy ny fianakaviana ane izy Jesosy. Raha ny soronao tany an-tanindrazana izy dia manana tanjony, ary dia ho tratrany soamantsara ny izany tanjony izany. Misaotra Jesosy, voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleluia, amen. Eny ary zay zany mino fa tsisy adiny tsontsontsony, verifiana farany zay tapitra. Dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra, raha pisitsika miaoneto raha sitrapon'Andriamanitra, raha toka izy ny fandarana dia miaoneto tsika, raha sanatria tsisy ny fandarana verikany dia amin'ny zoma alina tsika miaraka eto am-pifaliana mamarana antsika ny taona. Tsy mitsaraka aminay kosa ianao raha toka miditra ao amin'ny page, ao amin'ny site ny andramokaizaho.com, www.andramokaizaho.com, ahafahantsika mihaino ny radio Aki radio 4:27 andro amin'ny 7 andro, misy toriteny foana ao isaky ny adiny 3, mampahery antsika rehetrarehetra, misy hirahira efa ezahana mihitsy mba afinaritra ny hirahira izay alefa ao mba tonga antsika ho afa-panginana any amin'ny toerana misy antsika any, dia mazarazara ao ny site antsika, fa misy olona ny tena mila fampaherezana irery dia mila mba mihaino radio mba hampahery azy ireo ihany koa. Ny soa izay hitantsika dia zaraintsika amin'ny hafa, fa tsy tazomitsika ho antsika irery. Zay rehefa dia tahiny Jesosy tsika rehetra, voninahitra n'Andriamanitra irery, misaotra nareo nahatra hatramin'ny farany teto androany. Haleluia, adin-drosy sasany tsy latsaka kely fotsiny tsika niaraka teto androany, fa dia nahatra teto ianareo kasitraka voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Haleluia, amen. Tahiny Jesosy daholo tsika rehetra.